Fiainana Jesosy ao aminao hoe tianao Jesosy hoe raha mety ianao dia andaontsika hiaraka hitsangana, andaontsika ame voninahitra an'Andriamanitra miaraka mitehaka mafy ataovy ambony tananao dia te hafa mafy ho an'ilay Andriamanitra tsara indrindra, ny Andriamanitra mendrika indrindra. Avy hatransika dia andao hiaraka hivavaka ary. Ary masinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velamasina ary manan-kely avy Nazareta, feno fifaliana, feno fiadanana ny fonay Jesosy raha mbola ampijoronao indray amin'ity marain'ity Tompo. Eny tokoa famindraponao dia miavao isa-maraina aminay tsirairay avy Jesosy na amin'ny marina, na amin'ny tsy marina, na amin'ny tsara fanahy, na amin'ny ratsy fanahy, dia mbola naposako ihany masoandro Jesosy misitrahanay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny fofonaina mbola omenao anay Jesosy. Izany tokoa ny tenin'ny mpanao salamo hoe mampianara anay anisan'ny andronay mba hanananay fohendry Jesosy. Misaotra fa mbola tonga soa amin'izao fotoana mahafinaritra izao zay Jesosy. Tena hoe voninahitra sy fankasitrahana tolotra ho anao dia fantatray fa efa eto ianao Jesosy, satria na misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Misaotra fa ny masina ny ampifanatrehanao indray androany. Misaotra fa maraina miavaka fotoana mbola tsy nisy tahaka ny androany indray Jesosy ny eto ampifanatrehanao. Bokin'ny mpanao salamo dia miteny fa ny iray andro eo anatrehanao dia tahaka ny arivo eo anatrehan'ny zanak'olombelona Tompo. Androany indray ilay andro arivo Jesosy tsy misy tahaka ny androany indray Tompo, fa ararotina indray zany Jesosy ahafahanay tena miombina aminao Tompo. Dia amin'ny anara mahery Jesosy Kristy velamasina ary manan-kely avy Nazareta. Amen. Teneno akaikinao hoe tahin Jesosy ianao hoe ny mpanjaka ny manasanao androany hoe piso hoe alleluia. Ndao tsika andray ny baiboly ndao andray ny salamo tsika, bokin'ny salamo. Raha akaikinao eo ny baibolinao raha nitondra ianao raha tsy nitondra koa ianao dia misy projection any etsy ambony etsy salamo fa 3:20 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 farany Fako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mpiandry tsara, Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Mampandry ahy amin'ny ahi maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny ranon'ny fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mamaky lohasaha aloko ny fahafatesana zao dia tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko, nitsoraka azinao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra. Mamelatra latabatra eo anoloako, eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Amen. Ndao tsika te tanana mafy ho an'i Jesosy. Tenenao ny akaikinao hoe mpanjaka manasanao hoe ary velariny indray ny latabatra androany hoe alleluia. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao, ndao tena apetratsika feno ampelantanan'Andriamanitra makasika atsika Jesosy. Fantatray fa ianao no mitarika indray androany maraina Tompo. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no manaraka anay Tompo. Efa mivelatra ny latabatra Tompo, efa eo ny mofo, efa eo ny ranom-boaloboka Jesosy. Misaotra fa tena hoe tombontsom-pahasoavana izany mbola hoe asainy ny mpanjaka, asainy ny tompo mbola afaka amin'iray latabatra indray Tompo. Androany dia tsy noho ny ezaka ny olombelona Tompo, fa ianao mihitsy noho ny teny hoe ataovy izao ho fahatsiarovana. Eny tokoa Jesosy amin'ity marain'ity dia matsiaro izay Jesosy ny zavatra vitanao anay tsirairay avy. Ilay Andriamanitra be voninahitra tany amin'ny seza fiandrianana no nidina Tompo, tonga zazakely niaina ny fiainana maha olombelona, nahitan'izany hoe fiainana eto an-tany izany Jesosy, ary nanaiky nijaly ianao, nanolotra ny ainao ary nitsangana ianao tamin'ny andro fahatelo Jesosy. Ary ianao androany dia mitena anay hoe ataovy izao fahatsiarovana, mankasitraka feno fa mbola isan'ny velona izay Jesosy, mbola misy azo antenaina Tompo androany. Ary izany indrindra no angatahanay ny fitarian'ny fananao masina indray amin'ity marain'ity. Fantatray fa tsy mahefa nininy izay raha vao misaraka aminao Tompo. Ianao ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetrarehetra raha minezaky ny sainay, nofinay Tompo, amin'ny maha-olombelona anay dia zava-poana ihany izany. Ianao miteny fa mielina tahaka ny voninkazo ny andro ny zanak'olombelona Tompo. Ianao ilay mampitoetra mandrakizay Jesosy. Aoka indray izay androany mba tsy
araky ny nofo satria ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa aoka izay andeha araky ny fananao masina indray tompo androany zany no antsony tanteraka ny fananao masina indray androany amin'ity marain'ity tompo atonga ny hira tompo iantso ny fanatrehanao indray satria fantatray fa efa ny anatiny tsiraray avy ny fananao masina fa aoka izany hiboboky amin'izao fotoana izao Jesosy malalo zany no antsony tanteraka ny anaranao. Halleluja, sotra tompo. Avy fanahy masiny toao eo anatrehan'ila ray tsy to eo anatrehan'ilay ray tsy to Jesosy ianao no nanokatra ny lalako famindrampo lehibe avy fanahy masiny toao eo anatrehan'ilay ray tsy to Jesosy ianao no nanokatra ny lalako famindrampo lehibe te ahitanao ao sy ny voninahitra ary koa ny falebiazana ka omeko anao izay rehetranao fideranao ao fideranao te ahitanao ao sy ny voninahitra ary koa ny falebiazana ka omeko anao izay rehetranao fideranao ao fideranao avetsika ihany avy fanahy masina eto ao androany avy fanahy masina eto ao eo anatrehan'ilay ray sotra fanahy masina ianao Jesosy ianao no trany lalako lehibe izany Jesosy Teideranao a tompo teideranao ao tenanao teo feno anao ao teo feno anao ao teo feno anao teo feno anao tena mila anao ao tena mila anao Jesosy
Jesosy. Ianao tokoa ny tena ilaina indray androany maraina Jesosy. Tsy mila olona zay, tsy mila fananana zay Jesosy, fa ianao no etaetany alalina amin'ity maraina ity. Ianao miteny fa mahafa-po zay fanahy mangetaheta ianao Jesosy. Ianao miteny fa sambatra zay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa izy no vokisana Tompo. Androany fantatray fa efa misy zavatra vahoamana ho vokisana ho anay indray Jesosy. Fitahim-panahy Jesosy, ho vokin'ny tsoky zay, ho vokin'ny matavy indray ny ara-pananay Jesosy androany maraina, satria miombina aminao indray zay Jesosy. Mila anao zay Tompo malalo. Raha tsy ianao dia tsy afaka no tanteraka ty fivoriana androany ty. Ianao no antenainy ilaina tanteraka androany amin'ity maraina ity Tompo malalo. Ianao no ilainay Jesosy. Fandresen-dahatra lalina avy aty anatinay zany Tompo. Misy fotoana zay mieritreritra ny tenanay hoe mahay mavita tena Jesosy. Misy fotoana zay mandeha amin'ny herin'ny tenanay Tompo, fa nefa diso daholo ireny lalana nandehananay ireny Jesosy. Misy fotoana zay mieritreritra hoe mandeha amin'ny finoana, nefa misy fotoana zay tena mandeha amin'ny eritreritra nefa Jesosy. Androany zay dia mila anao tanteraka indray Jesosy. Ianao ny fanirianay lalina Tompo amin'izao maraina izao Jesosy. Vao maraina dia ianao ny saintsainay, ny vao maraina dia ny anaranao no antsonay Jesosy. Ianao no ilainay tanteraka Tompo. Halleluja. Nao tsika teny hoe ianao no ilaiko Jesosy, ianao no ilaiko Jesosy. Ianao no ilaiko. Tena anao ianao no ireny foko. Ianao no ireny foko. Ianao no ilaiko. Tariwa hitanao, tariwa hitanao. Ianao no ilaiko. Ianao no ilaiko. Ianao Jesosy. Ianao no ireny foko. Ianao no ilaiko. Teno etoao anilanao Jesosy. Etoao anilanao. Itoetreo mandraky zay. Halleluja. Itoetreo mandraky zay. Omeko anao ny fiainako e. Omeko anao ny fiainako. Andray anao. Ianao afasakaizanao. Ianao no faniry. Ianao no faniry. Lay tokana tsimba foko. Amen. Tokana tsimba foko. Tsisy afaka ka nitoeranao. Sianomenya fuki tiavanao. Turu ilalanao. Turu ilalanao. Etoao anilanao. Halleluja. Ianao no ilaiko Tompo. Ianao no ilaiko.
hitanao Jesosy. Zaho tokoa Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitarianao indray ny amin'ity marain'ity Tompo. Misaotra fa tsy fihevitry ny nofo Jesosy, fa fihevitry ny fanahy Jesosy mitondra fiainana eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka anao, ianao ilay zanak'Andriamanitra vela, ianao no inonay amin'ity marain'ity Jesosy. Raha tsika nandatra ny tanantsika dia tena Jesosy eo. Mino anao Jesosy. Mino ny asa famonjenao Jesosy. Mino fitiavanao Tompo. Halleluja Jesosy. Ianao no inonay amin'ity marain'ity. Ianao ilay ray zanaka fanahy masina, ianao ilay Andriamanitra avo indrindra. Ianao ilay nanavitra anay tao anatin'ny lavaka Jesosy. Raha ninjery zay, raha lavo zay Jesosy, ny fotoana ny fiainanay efa tsisy nijerenana azy intsony Jesosy. Na ny manodidina azy efa nanilika, na manodidina azy efa nanambany, efa nisaina hoe tsisy antenana intsony raha ny amin'ireo olona mahantra kely ireo, olona sekta ireo. Fa ianao Jesosy no nahitanay Jesosy tao amin'ny fitiavanao, nanangana anay tao amin'ny vovoka ianao, avy eo amin'ny fotaka mandrevo Jesosy. Natsanganao zay Jesosy ho eo akaikinao, eo akavananao Tompo, eo amin'ny seza-boninahitra ao Tompo. Mankasitraka fa ianao ilay Andriamanitra tena tia anay, ianao ny inona tanteraka amin'ity marain'ity indray Jesosy. Halleluja. Antananao no apetrako indray, ny momba rehetra, ny fiainako eo ampelantananao, anao koa doria. Lazao mafy androany. Jesosy mino anao. Jesosy mino anao, anao manoto, antony velomako, sy ny antony rako, ianao dia ianao. Daoventsika an-tananao ho apetrako ny fiainako Jesosy. Halleluja. An-tananao apetrao ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao. Ny momba ahy Jesosy, rehetrarehetra tsisy avelako zany Jesosy. Ny fiainako eo ampelantananao, eo ampelantananao, anao koa doria. Jesosy mino anao, Jesosy mino anao. Jesosy, anao manoto, antony velomako Tompo, antony velomako, sy antony rako, dia ianao, zany mihitsy Jesosy. Naiza Jesosy alehanay dia miaraka aminao zay Tompo, manompo anao zay Jesosy androany. Zany mahatonga ilaza hoe iara-ty naiza alehanao. Halleluja. Iara-ty. Halleluja. Azantsika hoe iara-ty naiza alehanao Tompo. Iara-ty naiza nautsiki natumana, nautsiki natumana.
anao tompo Asandatony feonao mitsaoka anao mitsaoka anao tompo mitsaoka taovy tafatoetra indray ny fonao androany mitsaoka anao sakafo ny fonao androany ho an'Andriamanitra mitsaoka anao mitsaoka anao tompo asandatony feonao lazao haleluya mitsaoka anao ao Jesosy somino ana atsika ny atoera lazao ihany tsy somino ana anao atompo antony velomako zegny antony rako tehiana ndao tsika ity tanana mafy ho an' Jesosy halleloja toy izao ny fifantohanao an'Andriamanitra androany ndao tsika hisotrany amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fiainantsika tsiraray avy taisitsika ohatr'izay raha tsy teo Jesosy ndao tena hisokatritsika ny ten'Andriamanitra dia miteny fa misaorany Jehova ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahin-drehetra ndao tsika isaina vetivety monja fotsiny ny atilalina izay ny adivany tompo atsika anisan'ny manampy atsika izany ao anatin'ny fiazakazahantsika matsiaro tsika namonjeny Jesosy atsika tsiraray avy sainotsaino le ianao lefa tao anatin'ny faratsiana ianao le tao anatin'ny fahaverezana fa teo izy mbola nijoro tsy nanilika anao izy nandray anao tamin'ny fo feno antra izy
tena hoe mendrika ny fisaoran'Andriamanitra nety maro ny zavatra mety lalovana fa koa ten'Andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetrarehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zavatra rehetra dia tsara avokoa raha raisina amin'ny fisaorana hozy izy amin'ny bokin'ny Timoty. Tsika no mety tsy mahatakatra, tsika mety tsy mahita hoe mafy izao zavatra lalovako izao, fa raha raisitsika amin'ny fisaorana izany dia tsika no manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Dao tsika tena hanandratra ny tanantsika dia tena tsika hoe misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny famonjenao, sokafo ny fonao androany, ataova mipololotra fisaorana ny vavanao. Tena hoe misaotra Tompo, misaotra ny amin'ny fahatsaranao, misaotra ny amin'ny voninahitra ao feno eo amin'ny fiainanay, misaotra fa matoky indrindra ianao. Mendrika ianao Jesosy, mendrika ny fahatsarana ianao, mendrika ho anao ny fisaorana. Ianao rery no mendrika an'izany, ianao ilay zanak'ondry mendrika indrindra. Halleluja ho anao mandrakizay Jesosy. Misaotra, teneno, misaotra, lehibe ny fitiavanao, lehibe fitiavanao, Ataova misokatra ny anatinao, mahita ianao sary amin'izao fotoana izao, fahatsaran'Andriamanitra, ilay Andriamanitra fa mikarakara anao, ilay Andriamanitra nitahiry anao tamin'ny lasanao rehetrarehetra. Ao tsika dia misaotra anazy, sokafo ny fonao, lazao misaotra Tompo. Halleluja. Sandatroavy ny feonao, misaotra, lehibe ny fitiavanao, misaotra Tompo, misaotra anao awe, Jesosy sandatroavy ny feonao, lazao misaotra, misaotra Jesosy, misaotra anao awe, halleluja, misaotra Tompo, fitiavanao misaotra Jesosy, halleluja, Jesosy, asandatroavy ny feonao, lazao hoe misaotra anao Jesosy, Tompo misaotra anao Jesosy, fitiavanao, Tompo misaotra anao, Tompo misaotra anao Jesosy, azalelaka ianao atao tsika tena no misaotra Tompo, misaotra, misaotra Jesosy, lehibe fitiavanao, misaotra anao misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, tsika rehetrarehetra eny an-toerana ilaza hoe misaotra, 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 lehibe, taovitsapanao zany, fitiavan'Andriamanitra zany, tsy hainay tsy saotra Jesosy, misaotra, misaotra Jesosy, fetsika farany, misaotra Tompo, misaotra, lazao misaotra, lehibe ny fitiavanao, misaotra, Jesosy, zay lehilahy rehetrarehetra atao trano androany tena hoe misaotra Tompo, misaotra, misaotra, lehibe ny
fitiavana lazahoany misaotra Jesosy zay vehivavy rehetrarehetra atao trano ilaza hoe misaotra Jesosy. Halleluja. Rehetra farapara laza hoe misaotra misaotra lehibe ny fitiavana misaotra Jesosy Jesosy farapara Jesosy naotsika ity tanana mafy ho any Jesosy mpanjaka sy tompony tompo a. Halleluja. Ataovy mafy ny tiakao ho any Jesosy. Halleluja. Alléluia. Tonga amin'ny fotoana fijoroana vavolombelona tsika. Amen. Alléluia. Manantena fa ny tantaranao indray no tantaraina eto manaraka. Alléluia. Tsisy manao alléluia tsy kosa herana. Tena amen nge zany. Alléluia. Anomboantsika azy asaintsika joariel. Aleo vavao zaza madinika no anokatra azy. Alléluia. Afaka tantarainao fohy ve inona ny zavatra nataony Jesosy teo amin'ny fiainan'ny joariel. Misaotra ny Jesosy narary ny tongotrako tamin'ny farany tamin'ny samedi farany tamin'ny nanao andrasako ny penina narary ny tongotro dia tsy afaka nisaotisaoty tsara dia niazakazaka dia rehefa vita ny fotoana dia rehefa aveo ny lalao dia tsy naninona tsony ilay izy fa miverina indray dia efa nankany am-pianarana dia ilalao zany izay tamin'ny récréation dia mivavaka satria mantsy miazakazaka izay rehefa milalao dia mivavaka aho any Jesosy hoe Jesosy eo basotrano ny tongotrako dia rehefa niazakazaka za dia efa tsy naninona tsony ilay izy dia misaotra any Jesosy fansitrano. Tiafa mafy aho any Jesosy. Amen. Alléluia. Manaraka tatizo felana mandroso tompoko. Zavatra nataony Jesosy teo amin'ny fiainany entana nalefan'ny patron avy any ivelany tao anaty avion tokony hoe voaray une semaine après envoi kanefa ray volana sy tapany mois de novembre izy ny tonga décembre 30 décembre mbola tsy tafavoaka foana le entana satria dia rehefa nivavaka izy aleo tonga dia tantaraiko le izy rehefa nivavaka izy dia nahazo topo tamin'i Jesosy hoe mandehana fa mety amin'izay io dia nandeha izy tonga tany amin'ilay birao izy nikarakara le famoahana azy ny zavatra hitany tany fanohitra tamin'izay nitenenin'i Jesosy fa zao mijoro sy ny fikitra tamin'izay nilazain'i Jesosy izy niova hevitra tampoka le olona nitazona ny letana dia niverina izy niaraka tamin'ny fijoroana vavolombelona dia io izy io. Voninahitra ho an'i Jesosy ny ijoroako vavolombelona eto androany tamin'ny fotoana izy ity fa tsy mety mangina ny ao anaty hoe tokony ijoroana satria zava-dehibe nataon'i Jesosy. Moa fanentana amin'ny pasteur koa efa hoe tsy azo tenendra mabizy vavolombelona dia tamin'ny herintaona tamin'ny mois de novembre no nalefa le colis fa tokony hosoloana daholo ny ordianay ao am-piasana dia izay zany hoe eo am-piasanay amin'ny taona vaovao manomboka vaovao dia rehefa nalefa mois de novembre le izy dia za le izy aloha vao nigadona teny amin'ny aéroport zafaty fa tsy voalazako ny pasteur
voningadona tany amin'ny aéroport izy dia efa nisy douanier antso ana hoe misy entanareo ato fa 4 millions d'ariary mamoaka anazy izy dia nefa ny tsisy an'izay raha ny zavatra nyresahany lehibeako anazy zany fa hoe efa voaloha daholo ny frais rehetra fa mandray fotsiny sisa dia zaho izy douanier ty vato dia rehefa tsy alainareo ty izy dia miditra magasinage dia mandoa frais magasinage arakaraky ny andro hijanonany io nareo izy dia ahoana zany resaka zany dia ny antso an'le société nikarakara le fandefasana le entana zany dia rehefa ny antso an'io société io dia hoe efa eo an-dalam-pikarakarana dia isan'andro san'andro manao intervention foana par téléphone dia miantso ny olo io dia le société indray no miantso ny douane dia ohatr'izay foana dia manaova déclaration ohatran'izao nareo nisy motif maromaro tao anatin'le izy voalohany hoe tsisy ino izy teo tsisy misy entana anankiray tsy voasoratra tao anaty facture zay zany motif antazomanjareo anazy dia faharoa manaraka an'izay misy signature tao anatin'ny déclaration tsy nitovy samy an'le olona ihany izy fa izy nanao anazy ohatrany hoe tsy nitovy zany fa misy irika afahan'izy zareo mitsingeolika an'izy foana dia fahatelo ambany be izy ny facture ny vidin'entana nefa le entana zany vidina tamin'le Black Friday tany andafy reny dia zany hoe ambany be mihitsy ny vidin'le izy fa zareo ny tsy mino satria everiny hoe fananinana tao ambany le facture mba tonga ny droits et taxes ao ambany dia ambany zany dia zay motif telo zay zany tsy namoahany an'le entana dia rehefa nirira teny dia rehefa tonga ny mois de décembre zany hoe fa ray volana mahery zany le entana tsy mivoaka dia nakany 30 décembre maraina ko novavaka zany dia nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy aona fa ndeha le entana io fa mangataka aminao mba havoay fa za mino fa hainao atao ny zavatra rehetrarehetra satria efa nanio zavatra mahagaga be oatra lavitra noho izany ianao hatramin'izay teo aloha dia rehefa nivavaka dia tamin'ny valo maraina ny tokony hakany vato fa tamin'ny folo teo no nahazo topo tamin'i Jesosy hoe andana fa momba anao dia rehefa nandeha tany ko nandeha tany vato dia nitady tsy mahalala an'izaniza zany fa tonga dia nandeha fotsiny ohatran'izao hoe tao satria efa nanana antoka ngeza be hoe momba anany Jesosy dia rehefa nandeha tany dia rehefa tonga tao hivato dia nitady an'le inspecteur de douane dia rehefa hitako le inspecteur de douane dia ozy izy ianao tompony ty entany ty zao ny antony tsy amoako an'ity ozy izy ary ty entany ty ozy izy tsy avoakako mihitsy satria tsy mazama zavatra rehetrarehetra fa zao mangala facture vaovao dia meo ny tena facture an'ty entany ty ozy izy zay ty entany ty overina manao procédure vaovao rehetrarehetra indray dia zay ty entany ty vo avoaka dia ahoana zany Jesosy dia teo dia mivavaka tao apoka hoe ny teninao Jesosy ny teny hoe avoaka le entana nefa ty olona ty no mitazona le entana ozy izy hoe tsy avoaka ny entany ty fa mbola miverina manao procédure vaovao zany hoe tsy hivoaka eo no eo zany le entana dia teo nivavaka tamin'i Jesosy hoe Jesosy fikiriko zay efa niteneninao dia farany any teny tokana fotsiny teneniko tamin'le olona zafady hoe tompoko fa mba avoay le entana fa tena ilaina io toy izao ary mangalainao taratasy dia manaova déclaration dia mba iarovana anao izy izy dia tenenao fotsiny hoe vidina Black Friday ty entana ty dia zao dia zao dia zao dia hoeto any amin'le société expéditeur karakara nandefan'le entana dia hoe saiko vetiny maketo amiko dia karakaran'izay niny vetivety teo nisy 1 heure teo vita le izy dia nentin'le olana akany aminy dia navoaka n'iny maraina iny ihany le entana zay le zava-mahagaga be satria le olona nisingizina ny teny teo hoe tsy hamoaka an'le izy vetivety teo ihany nivadika le izy dia zay ntiako ampahirezina anareo hoe zay tenenin Jesosy foana no mitranga farany eo fa nindray ny situation manohatra mihitsy le tenenin Jesosy au contraire ny zavatra tenenin Jesosy ny zavatra nitranga rehefa tonga tany amin'le birao kanefany nivadika tamin'le tenenin Jesosy ihany ny fiafaran'le izy dia zay no voninahitra ho an'i Jesosy rehefa mafy ho an'i Jesosy zay tenenin Jesosy ihany no tsy maintsy mitranga eo amin'ny fiainanao mivavaha dia mandrenesa ny feo an'i Jesosy dia mianga miaraka amin'ny teny amen mandroso tompoko manaraka izahantsika atao afarak'izay voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona fa tamin'ny 2021 voan'ny Covid dia iny telo nandeha dokotera tena tsy sitrana mihitsy fa tena fanafody be dia be no hohanina dia natory be foana dia vokatr'izay hoe very le fitadidiana dia nanomboka sepitra dia vadiko tena olona tsy taitaitra naretiny izany mihitsy fa tamin'izay izy tena taitra be na hitana sepitra dia atsoy Jesosy ozy izy fa nareo hoe mivavaka sa ahoana dia tena tsy nateny ininona ntsony fa potrapotraka be ny ranomasoko fa dadatoako izany matin'ny Covid dia vavany ahako dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa nisy hafanana be izay nilatsaka tamiko dia sitrana fa
taorian'io covid io dia isakariva manakotsako be foana ny tenako dia nandritry ny hatramin'ny volana février teo ilay izy dia nisy fotoana natsomomama nisy zavatra zareo natao dia nanatitra izay zavatra izay teto amin'ny tranompokon'olona zany fa tsy afaka nanatrika fotoam-bavaka dia tratry ny orana ilay orana farany iny no niraraka tena hoe tapitra tamiko ilay orana satria za tsy afaka nialoko mihitsiny fa efa maizina be ilay orana tsy nitsahatra mihitsy dia efa ozy hoe jesosy eo dia ahoana zany hoa dia nanomboka hafahafa kely a dia tena za tsy andeha dokotera zany ntsony hoa jesosy fa tsy hitako izay ananako anao inona moa mahasamy hafa amin'jaintilisa hoa raha iletra fanafody eto fa tena toeriko ny aretina hoa dia sitrana ahako dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena sitrana tanteraka tena afaka le manakotsako rehetrarehetra tamin'ny vatako tena sitrana dia afaka niakatra ny totobatona ambondriny io anefa za tena malezolezo kely ohatrany hoe vao mandeha kely dia reraka be dia amin'izao fotoan'izao voninahitra ho an'Andriamanitra fa miverina amin'lohan'ny tanteraka na fitady dinana ny herina amin'ny tanjaka dia talohan'ny ralia tsirabe any andro sy ny tenenako hoe za hoa jesosy tena andeha ralia amin'izay tena nitrangana problème be dia be tena tsy hitako tsony izay ilazana anazy dia efa mbona metrametraka zany hoe ohatrohatro izao daholo zavatra ho atao alohan'ny andehanana dia nefa tsy izay mihitsy no nitranga fa zavatra mifanohatra dia misaotra an' jesosy moa fa lasa soamantsara ihany dia noho ny tonga avany ahy zany tena niasa be ny lohako vao nidina teo anosy hoe dia ahoana ary ty jesosy hoa dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fa tena 90% an'ilay olana anatrehana rehetrarehetra va daholo dia akoatr'izay tena nisy lalana samihafa sokafan'i jesosy tena voninahitra ho an'i jesosy rery ihany ho an'i jesosy alleloia alohan'ny akarahany mpijoro vavolombelona manaraka misy témoignage anonyme anankiray ty suspense kely ya saotra an' jesosy fa velo jesosy misy olona eto amintsika eto a naka vola tany amin'ny gaby ny talata maraina teo dia tonga tany an-trano izy a dia nomeno ny vadiny ny vola dia nantany ny vadiny hoe arezany carte bancaire jerena tany amin'ny poste jerena tany amin'ny portefeuille tsy tao jerena tany anatin'ny tomobile tsy hita ny arivo io laroby maraina talatalina mbola nitadavina tao laroby maraina mbola nitedavina tany anatin'ny tomobile tena hoe ahoana moa zany nikorofohana fa tsy hita mihitsy dia lasa laroby a nanao déclaration de perte tany amin'ny polisy a nakany amin'ny banque a laza hoe very ny carte sy ny sisa sy ny sisa ny zavatra nisy laroby ariva tao anaty garage a niverina nipetraka teo soamantsara le carte teo amin'ny toerana tsy hoe miafina fa hita maso tadidinareo ve ny tena ny tenen'i jesosy tamin'ny farany taona amin'ity taona ity a isitraka ny asa fanompon'ny anjely tsika amen tena mila tsy hoe mailomailo fa mba kodikody fa misitraka an'izany tsika voninahitra ho an'i jesosy rery any fijona vavolombelona manaraka tompo voninahitra ho an'i jesosy a omaly koa nisy dossier nikarakaraina le dossier zany ilaina amin'ny latsinainy maraina dia nefa mbola misy fond de dossier tsy maintsy ilaina le izy le fond de dossier mbola misy dossier hafa ihany koa zany ilaina angalana an'le dossier dia nandeha efa maly efa après-midi tonga atao amin'le toerana vérifiena le dossier dia tsy ampy ny dossier anao ozy izy fa misy zavatra tena important nefa tsy ato dia ozy aho hoe wow fotoana efa mandeha ny le izy a ilaina maika dia jereny teo le dossier jereny le olona teo dia ty ozy izy tena tsy valide mihitsy ty raha tsy misy an'izay fond de dossier zay dia andraso ary ozy izy loha jereko tsara dia nijereny teo dia noho ny avy eo nefa nagaga avoakako ny dossier anao ozy izy fa mila fiara-miasa aminao a izy indray zany noho ny mila fiara-miasa amiko nefa normalement hoe zany tokony mila fiara-miasa dia navoaka ny soamantsara le dossier fa ny fiara-miasa ozy izy a atero aty le fond de dossier fa ho valitenany ambony dia voninahitra an' jesosy fa azo soamantsara nao tsika itehaka mafy ho an'i jesosy
fijoroana vavolombelona farany a mbola anonima ihany. Alleloia. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ny amin'ity vavolombelona teo amin'ny fiainana ity. Za dia olona be fanahiana, mora mijery ny zavatra hita, be calcul be, mety hoe nanao matematika angamba izy. Mora matahotra, fa nampianarin'i Jesosy hiankina aminy tanteraka. Tamin'ny volana février sy mars raha tsaroantsika dia izay tokoa ny zavatra nisy, dia miverimberina foana ny teny hoe miankina tanteraka amin'i Jesosy, miankina tanteraka amin'i Jesosy ianao teo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Nanomboka teo dia nanomboka niombona tamin'ny tenin'i Jesosy amin'izay avy ozy izy. Natany an-trano azy, isaky ny mamaky teny dia mitahy za amin'ny fiankinana amin'i Jesosy. Dia tena nampiariko amin'izay ilay teny, na tamin'ny zavatra kely indrindra, ohatra hoe rehefa andeha hividy kifafa nefa misy vola ato amiko, dia niankina tamin'i Jesosy hatramin'ny détail zany dia miankina amin'i Jesosy. Tampoka teo tsy nampoziko mihitsy ozy izy le témoignage anonyme ty. Io zavatra tsy noeritreretiko mihitsy, fa Jesosy indray no sisika nanatanteraka azy, nandamina zavatra be da be teo amin'ny fiainanay le izy tena tsy takatry ny saina. Inona ny zavatra nisy? Ny zavatra nataon'le olona niditra tao amin'ny fankatoavana fotsiny izay nolazain'Andriamanitra. Dia Jesosy no nandamina ny ambany. Dia ozy izy le olona namarana ny taratasy hoe raha ohatra izy nandray ariary 5 teo aloha dia lasa avo 10 eny ny raisiny isam-bolana. Voninahitra ho an'i Jesosy reriany. Ka zao hiakatra indray zao mpanompon'Andriamanitra, hiteny indray zao Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony, raha zay ianao makatoa, raha zay ianao manatanteraka, mamolaka ny tena, hiditra ao anaty fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ozy izy tsy mba tsy marina, rehefa miteny izy dia tsy maintsy ho tanterahany, ary le zavatra tsy ho ampoziny no ataony eo amin'ny fiainanao, tsy any amin'le takatra fa any amin'ny oatra lavitra zay hoeritreretinao. Amen. Misy an'izay olo zay ve eto? Atsangano ny tananao raha ianao zay te hafa mafy ho an'i Jesosy sady andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika hitsangana amin'ny voninahitra an'i Jesosy sy tehaka mirevitrevitra be ho an'ny tompo Ozy izy miboky Apokalipsy hoe ary izy ireo ozy izy dia naharesy noho ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny teny vavolombelona filazana an'i Jesosy. Ilaina ny vavolombelona ampaherezana antsika. Manaitra Andriamanitra, inona le fanairana? Mbola manasitrana izy afaka mamanga ny sain'ny olona izay mikarakara ny taratasinao izy décision défavorable maraina afaka hivadika lasa favorable tampoka eo no eo. Ny condition kosa tsy eo anatina fahadisoana ianao na ao anatina hoe manao zavatra tsy mety, fa tsy avy aminao no mahatonga le dossier mihitsika dia miditra tsehitr'Andriamanitra manova an'le décision. Tanareo amin'izay mikommande ny saina eny tanan'Andriamanitra. Aizako olona miteny eo ve hoe tsy mivoaka io, avy amin'ny tampoka eo dia mivoaka io. Andriamanitra manao an'izany. Ty fond de dossier ilaina dossier makany amin'le dossier makany amin'le fond, azonao an-tsaina angamba le fikarakarana. Ny andro amin'io efa mifiriny ihany ny enjehana, fa rehefa miasa Jesosy tamin'ny tampoka eo dia mivadika ny zavatra rehetra. Rehefa mankatoa mametraka hoe ankinina amin'ny tompo. Tanao le témoignage rehetra teo dia fampatsiahivan'Andriamanitra fa afaka mikarakaranao ihany koa izy. Dia tsika iombi-pifaliana amin'izay rehetra ny joro vavolombelona androany asanatin'ny tananao dia asio firavoravona ny anaty dia mankasitrahany fonao manontolo. Sokafo an'i Jesosy ny ao anatinao dia isaory Andriamanitra ataovy tahaka ny ianao no joro vavolombelona sy ny trangany ireny fahasoavany ireny. Dia tsika hianatra hanome voninahitra ny tompo amin'ireo piraita-po amintsika izay nandray fahasoavana. Misaotra raha eo ankasitrahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nikasika sy tanana ny valimbavaka, ny fahagagana sy ny fidirana ao an-tsehatra, na tamin'ny fanasitranana na tamin'ny fanesorana izay verina fa aretina mitondra ororo sy tahotra sy fanahiana ao amin'ny fianakaviana. Mankasitraka anao izay ny amin'ny fahafahanay mahita ny tananao, manetsika ny fanotronanao ianao ny fikarakarana taratasy dia no amorainao izay midika fa nizaniza manatrika etanko manana taratasy ho karakaraina tompo tsy miovy ianao. Nizaniza mety ao anaty aretina sy fampahoriana
tsy miova ianao nizaniza ao anatina etaetam-piovam-piainana tsy miova ianao a fa ianao ilay Andriamanitra velona mendrika masina présent miaraka aminay ianao hatramin'izay mandraky androany sy mandrakizay a dia anao rery ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Misaotra sandratofonao misaotra lehibe ny fitiavanao misaotra misaotra Jesosy atambaro ny fifaliana ao anatinao dia isaora Andriamanitra misaotra ny amin'ity volana ity tompo zay rehetra mitranga fomba ny tantananao ny fiainany tsiraray avy ny amin'ny valim-bavaka mois de mai ny amin'ny fampahitana fity rehetra halleluja atsika ira mafo e misaotra Jesosy a misaotra misaotra lehibe fitiavanao misaotra misaotra Jesosy raha amin'ny anaran'i Jesosy a entinay tao fanatrehanao tompo ny fisaoranay adiva marana ny volana izay dia ankasitranay ty volana mera manontolo ty tsapanay ny tananao ny alehibe famondraponao ny asa ny nitehirizanao anay ary mbola nafahanay nahatsapa taky ny andro amin'ny maraina mbola sitraka ao izay iaina navozonao anay ny famondraponao mbola nomenao tombonandro ary mbola nitarihanao tonga soa tao fanatrehanao misaotra betsaka ny amin'ny fiainany tsiraray avy tonga eto izay mianatra manao sitraponao tokoa fa tsy izay nafinahitra ihany isaoranay fa izay mety tsy nafinahitra nefa nahasoa mety niendriky ny fiaretana nefa fialoavan'ny voninahitra zany misaotra ny amin'ny zavatra rehetra napetraka ao teo amin'ny fiainanay sy navelanao hitranga fa renydrehetreny eo ambany contrôlenao hitondra fahafampoanay miaraka aminao misaotra ny amin'ny fianarany ankizy sy ny fianarany izay mbola mianatra misaotra ny amin'ny asa mandrarany tsiraray avy izay tonga eto na ny fikaramana ny asa famelomana vady aman-janaka ny asa fivelomana misaotra ny amin'ny fahasalamana misaotra ny amin'ny fiainam-panahy misaotra ny amin'ny fahafahany tsiraray avy mitombo ao anatin'izany hoe famakina ny teninao fiainam-bavaka fatongavana manatrika fivoriam-bavaka fanaovana fanompona zany rehetra zany dia isaorana ianao asanatiny tanao dia isaoran'Andriamanitra mois de mai ianao atambaro anatin'ity fahafahatsika mankasitraka an'Andriamanitra anatin'ny latabatry ny communion ity zay rehetra nitranga mety ny zavatra nantenainao tsy nitranga tiaka ianao anao sitrapon'Andriamanitra fotsiny isaoran'Andriamanitra fotsiny mety nisy fotoana ianao te hanatrika fotoana fa tsy afaka isaoran'Andriamanitra iny fotoana iny mety tsy afaka nianatra mety tsy afaka niasa atambaro ny fisaorana fotsiny dia omeo voninahitra Andriamanitra tsy voatery ho takatry ny saintsika androany amin'ny fotoana isaorana ny antony fa ny zavatra azo antoka dia zao misy Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra ary Andriamanitra ny fahalebiazana izy sotra raha eo ankasitrahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny zavatra ataonao sy nataonao sy izay mbola ho ataonao eo amin'ny fiainanay eo amin'ny fiainany tsiraray avy tamin'izay rehetra nitranga tamin'ity volana meray manontolo ty dia ndretsay manome voninahitra anao ny teny taminay ianao nandritra nyity volana ity ireo sekoly rehetra ireo fivoriana rehetra nampiasanao mpanompo maro nanomezanao message sy fampahirezana révélation tamin'ny pasteur Rodolphe mankasitraka ianao zay ny amin'ny tiasa fanompona nametrahanao anay nomenao mba ahafahanay manovy mianatra ary mandalina ny teninao sy miombona aminao raha isondera sy laza ny anjara ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Andao tsika hiteny hoe lehibe ny tompo fa tsy misy lehibe tahaka azy tena tsy misy fahalebiazana azy tsika hoarina io zavatra lalovana io tsy lehibe no Jesosy io zavatra mety handrasa tsika io aleotsika tsy miandro eny io fa aleotsika miandro ny tompo io zavatra ohatrany hoe veritsika ohatrany hoe tsy mety mitrango io tian'Andriamanitra fotsiny tsika hianatra hijery ny fahalebiazan'i Jesosy amen.
sy raha tao tananao teneny fotsiny hoe lehibe ny tompo amen totsika ary teny hoe lehibe ny tompo teneny hoe lehibe ny tompo zao ira hoe lehibe ny tompo adoroy daholo ny zavatra rehetra mpanjino ny falembiazan'Andriamanitra lehibe ny tompo teneny hoe lehibe ny tompo zao ira hoe lehibe ny tompo lototsika faran'izay mafy asika tao avy anatin'ny fotsika falembiazan'Andriamanitra lehibe ianao Jesosy teneny hoe lehibe ny tompo zao ira hoe lehibe ny tompo asaratanao fono matono ny tomponao tsy manary anao lehibe ny tompo teneny hoe lehibe ny tompo zao ira hoe lehibe ny tompo. Misy taona zay Jesosy rehefa mitady ho reraka dia mibanjina anao sy mifalembiazanao sy nataonao anay renay ny fampahirizanao sy ny fanangananao misaotra ny amin'ny fisiany fotoana tahaka izao satria misy fotoana inkio tsy vitanay ny mampahery ny tenanay ny fiainany andavanandro ary tena ilainay ny fotoana tahaka izao ahafahanay tonga eto amin'ny fanatrehanao ny fanatretena ilaza fa tena miankina aminao zay tena mila anao zay amin'ny andro mpiainanay amin'izay rehetra mbola ohatrehanay ambara-patonga le fotoana hiverenanao hitsenanay tompo dia tena tsy vitanay ny minitra sy ny sekondra raha tsy miaraka aminay ianao misaotra indray ny amin'ny fotoana androany satria dia mbola mampahery foana ianao manangana foana ianao no mamerina anay ho eo aminao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta mitenena amin'ny tsiraray avy aoka ho tonga teny fiainana araka ny fanambaranao tokoa ny teny fahamarinana izay ambara mandritry ny fivorinandroany mba tsy ho tahaka an'izay nidirana eto ny alana eto indrindra ny fahatsapana efa privilégié be zay satria ny mpanjaka sy tompony tompony manao invitation mamelatra latabatra ho anay indray ahafahanay miombona amin'ny tenanao miombona amin'ny rahanao isitrahanay ny fiainanao saotra raha eo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompo amen. Dao tsikika mafy halleluja dao tsikika mafy halleluja mahazo toerana ventiventy dia asiotehaka amin'ny refitrefitra be ho an'i Jesosy mbola mamerina ny fiarabanantsika hatrany tonga soa indray eto amin'ny fanatren'Andriamanitra isika tsiraray avy tenenino akaikinao tonga soa ianao hoe tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe dia teneno izy eo amin'ny fotoana hoe misy tenin'Andriamanitra dia eo Andriamanitra hoe amen. Androantsika dia resaka momba ny hoe latabatry ny fiainana latabatry ny ianao mamaly azy fiainana sokafantsika arany hiarakantsika hijery indray ny filazantsara ny soratana araka ny Jaona toko fahenina ny 9:4 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy amen. Dia ny 9:4 eo ambony kely eo izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay
ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Ny latabatra izay mivelarin'i Jesosy dia latabatra ahafahantsika miaina ny fiainana, ny tena fiainana, na ihany koa ny fiainana mandrakizay, na ihany koa ny fiainan'Andriamanitra. Iverantsika amin'ny zavatra nitenen'ny Mosesy indray mandeha amin'ny Deutéronome 3:30 ny 9:7. Ny anaran'i Jesosy miantso ny lanitra sy ny tany anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Amen. Zavatra roa no resahana eto: fiainana sy fitahiana. Fa ny zavatra nasiany Mosesy safidy dia teo amin'ilay fiainana, fa tsy teo amin'ilay fitahiana. Tsy haiko raha azontsika ve? Averiko ozy izy Mosesy ho atao eo ataon'ny loanao ozy izy ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanozonana, fa mifidiana ny fiainana. Izy tsy niteny hoe mifidiana ny fitahiana, fa mifidiana ny fiainana. Nanaitry teto Mosesy fa ny fiainana no azo safidianana, ary ao ambadiky ny fisafidianana fiainana no tonga ho azy ny fitahiana. Zava-poana raha hihevitra isika hifidy fitahiana nefa very fiainana. Satria ho Jesosy, inona ny soa azo ny olona anankiray raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa very ny ainy. Maneo zany fa ambony noho ny fitahiana ny fiainana. Manasanao amerina miaraka amiko hoe ambony noho ny fitahiana ny fiainana hoe. Amen. Amin'Andriamanitra zany dia enao velona no miteny kokoa no enao voata. Ary mianatra tsika mamerina ny asarobidy ny zavatra sarobidy eo imason'Andriamanitra mba ho sarobidy eo imasontsika, zany hoe mijery amin'ny mason'Andriamanitra izay tokony ho apetraka ho sarobidy eo amin'ny fiainana. Raha ny androany zany dina zany sarobidy. Tsy naheno tsara le avady dia ataoko aviato. Raha le lesona atao zany dia ina zany sarobidy? Fiainana. Jaona 4:4 ka hatramin'ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany inefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ny antony tonga ny Jesosy, ny antony teo amin'ny azo fijaliana tahaka ny nanandratana ny menaranana sain'Andriamanitra namboarina ho antona teo amin'ny hazo mba handray fiainana sy fahavelomana izay rehetra mibanjina sy mijery an Jesosy. Avereno hoe fiainana. Ny antona teo amin'ny azo fijaliana Jesosy mba hanana fiainana isika, mba hanana fiainana mandrakizay. Kristy no fiainan'Andriamanitra. Satria ho Jesosy zany lalana ary Jesosy no fiainana ary ao amin'ny Jesosy ny fitahiana. Hitanao zay ve le suite logique? Zava-poana zany raha hikatsaka fitahiana ianao nefa tsy manana fiainana. Satria le fitahian'Andriamanitra miafina sy napetraka Andriamanitra ao amin'le fiainan'Andriamanitra. Afaka ny ho voataza sy ianao, fa mila mitoetritsika ao amin'le fiainan'Andriamanitra, ao amin'ny Kristy. Miaina aloha ianao vao voata, velona aloha ianao vao fenona. Mendrika ho an'izay velona ao amin'ny Kristy, le fitahian'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Tsangano tana izay maheno tsara hoe averiko. Mendrika ho an'izay velona ao amin'ny Kristy, le fitahian'Andriamanitra
ao amin'ny Kristy, zany hoe makao amin'ny Kristy aloha ianao a velona aloha ianao a vo fenona, fa azo fenona, misy ny fahafenona ary afaka isitraka an'izany ny zanak'Andriamanitra, fa tsy zay aloha, tsy feno aloha fa velona aloha. Tena akaikinao, tsy feno aloha hoe fa velona aloha, zay vo feno. Ao amin'ny fiainan'Andriamanitra ilay tena fitahian'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika tsy tokony hanam-panahinany amin'izay hitahian'Andriamanitra antsika, fa tokony hiasa saina mba ahafahantsika miaina ny fiainan'Andriamanitra, fa manaraka ho azy avy eo a zay karazana famatsiana, fahabetsahana sy fahafenona tokony ho tonga eo amin'ny fiainanao amin'ny mahazanaky ny avo anao. Amen. Ny safidy dia napetrak'Andriamanitra ao amin'ilay fiainana, fa tsy tao amin'ilay fitahiana. Fa ilay fitahiana manaraka an'ilay fiainana. Dikan'izay ka tsy ao ilay fiainana fa hanaraka ilay fitahiana. Inona ilay fiainana? Ilay fiainan'Andriamanitra. Ohatry ny ahoan'Andriamanitra rehefa miaina, dia izay mahatonga antsika mitaratra, izay ilay omaly. Kristy endrik'Andriamanitra. Rehefa te halala an'Andriamanitra ianao dia maninona hono? Mijery any Kristy, mianatra any Kristy. Ohatry ny ahoana ny réaction an'Andriamanitra? Toy ny olona tsisy mahitsy zany fa any an-danitra, fa misy révélation no mem-Paoly, azo tarafiny zany eo amin'ny fiainan'i Jesosy. Iza niaraka tamin'i Jesosy? Anontany io izay nahita sy niaraka tamin'izany, izay mahatonga antsika mamaky ny filazantsara sy ny asan'ny apôstôly ary ny epistily, satria ireo olona ireo no niara-niaina tamin'izy tonga nofo, fa Paoly nanana privilège niaraka tamin'izy tao anatin'ny apôstôly sy ny mpianatra amin'ny mafana masina. Izay mahatonga ny révélation ny epistily ngeza lavitra noho ny révélation ny apôstôly. Ny apôstôly nanaraka, nahita maso, niaina. Fa tany amin'ny epistily ireo apôstôly ireo ihany nanoratra avy amin'ny bitsiky ny fanamasina, namango ny fony. Zay mahatonga antsika rehefa mamaky dia tsara ireo mamaky ny filazantsara, dia avy eo mamaky ny epistily na dia misy zavatra sarotra be mahireza mamaky dia manga tamin'ny fanamasina. Aza ho isan'ilay mora miabondona ilay dia tonga dia ilay moramora ilay hoe matetika dia ny salamo. Tsy ratsy ny salamo nomena ny salamo mba hahafahanao mifandray amin'Andriamanitra. Fa ny tena halalana an'Andriamanitra dia ny fahafahanao mamaky ny baiboly ray manontolo. Fa tsy vita ny baiboly ray manontolo raha tsy atomboka. Ane? Lasa ohatran'ny resabe fotsiny tena za te hamaky. Fisaka ny mamaky dia ohatran'ny hoe tohana na bloqué eo amina verset mety tsy ho azo, tsy mampaninona, vakio fotsiny. Ny andraikitrao mamaky, mangataka ny fanamasina, dia mandeha miandalana ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitantanany ary ny fitaizana ianao. Amen. Ny safidy dia napetrak'Andriamanitra tsy ao amin'ilay fitahiana feo amin'ny fiainana. Andro maraina zany tsy tena hoe misafidiana fitahiana, satria tsy izay ny tenenin'ny baiboly, fa izy hoe misafidiana fiainana. Aleo velona zay vao feno, satria tsy ilain'ny maty ny fahafenona. Misaoran'Andriamanitra isa-maraina raha mbola velona. Zay ny point voalohany andro amin'ny maraina. Misaoran'Andriamanitra isa-maraina raha mbola velona. Na misy fahabangana eo amin'ny fiainanao, na misy tsy fahampiana eo amin'ny fiainanao, tadidio fa hainao velona io dia misy antenaina lavitra. Amen. Salamo 3:1-4 amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izany no isaorako anao raha mbola velona koa, ary amin'ny anaranao no anandratako ny tanako. Aleo velona ao amin'ny Kristy aloha vao fahabetsahana, velona aloha vao feno. Avereny hoe velona aloha vao feno. Amen. Satria ny feno dia tsy misy antenaina, fa ny velona no misy antenaina. Hoy izy amin'ny baiboly, Mpitoroteny 5:5-4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra isan'ny velona dia mbola antenaina, fa ny ambo velona no tsara no ny liona maty. Dikany hoe azo antenaina dia misy zavatra tsara lavitra azo saintsainina momba n'io zavatra antenaina io,
azo isitrahana amin'ny dingana manaraka. Ny ambo velona dia tsara no ny liona maty hoy ny boky ny mpitoroteny. Ny olona velona fa mahantra dia misy antenaina noho ny mpanan-karena maty. Ane? Tsy maintsy fampatsiahivana izany fahamarinana izany fa ndraindrayntsika ohatran'ny hoe lasa mibana le fahabangana dia lasa tsy mahita intsontsika ny asaribidiny le fahavelomana. Izay no antony fandraisana, fampatsiahivan'Andriamanitra fa rehefa nanome izy ny tena sy ny rany mba hohanina sy hosotroana dia zavatra nylazainy dia izao, izay mihinana ny rako, izay mihinana ny nofoko azafady sy misotro ny rako no manana fiainana. Misy taontsika ohatrany tsy miraharaha amin'ny fiainantsika intsony satria leo an'ilay fahabangana. Tandremo fa saribidi ny fiainanao io. Ny fahabangana sy ny fahafenona mety miovaova miaka-midina. Fa ny fiainanao tsy mety raha maty sy velona. Mazava ve zany? Ka raha mbola misy maraina karenao hoe mbola velona ianao fa tsy misidina miala amin'ny vatanao dia isaoran'Andriamanitra fa mbola misy antenaina. Na izany aza miomana koa ianao isan'andro sy amin'ny fotoana rehetra. Fa raha tonga izay fotoana izay dia isan'le tsy matahotra fahafatesana ianao fa manantoka ny anaty kosa hoe nijorona anao ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy izay manao ampitombokotomboka ozy izy no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Ao amin'ny fahavelomanao ny fanantenanao fa tsy ao amin'ny fanananao. Zay. Point faharoa. Ao amin'ny fahavelomanao ny fanantenanao fa tsy ao amin'ny fanananao. Eto ambavaka pastera fa dadanay sy mamanay tsy dia manam-bola be tsisy idiran'izany fa misy idirany hoe mbola velona ianao. Izay ny avy amina taranaka somary sahirakirana tsisy idiran'izay. Izay le nisa tsy any amin'ny fananana le izy fa ao amin'ny fahavelomanao. Ka raha manatrika eto ianao andro amin'ny maraina velona dia misy antenaina ny androanao sy ny hoavinao ty mois de mai ty ty premier semestre ty ity taona ty ray manontolo ty aoka ianao amelona fanantenana raha mbola velona. Tsy miankina amin'ny fanananao fa miankina amin'ny fahavelomanao. Tsy tian'Andriamanitra hifaningotra amin'ny moyen. Anaty moyen misy hoe mois mantsiny. Misy anankiroa dika le mois zara dia volana. Lasa miankina aminao ianao nefa tsy hainao namoaka an'io fa Andriamanitra. Lasa miankina amin'ny volana ianao tsy maintsy vita alohan'ny faran'ny volana io. Dia avy eo ianao mitaraina hoe moyen. Tsy ao ambadiky ny fanananao fa ambadiky ny fahavelomanao. Tenenino akaikinao ny fanantenanao hoe tsy ao amin'ny fanananao hoe fa ao amin'ny fahavelomanao. Hainareo ve dikan'izany? Mety ho kely zany ny eo an-tananao androany fa tsy avy amin'izay ilay fanantenana fa avy amin'ny rivotra mivoaka. Eo amin'ny orona kosa aloha avy any ilay fanantenana. Alleluia. Satria avy any ny trasa ilay fahavelomana fa ilay anankiray trasa ny fahasalamana. Tsy hitehaka amin'ny tsara ao an'Andriamanitra. Samy ilaina daholo izy fa apetraka tsara eo amin'ilay niveau misy azy fotsiny. Amen. Velona ianao zany tokony to dia ny fo maraina. Alleluia. Velona soma tsara. Velona ninona? Velona anao ny asan'i Jesosy indray. Ary alohanao ny asany vonona sy velona amoaka ny toetrany anao ny sitrapony. Izarany tsara napetraka Andriamanitra ato anatiko eo amin'ny manodidina. Andefitra indray zao antsika androany. Le amen zany tsimponina ohatry ny safira ny ilakaka. Ohatry mamiratra kely ohatry misy ho nyatsy. Ok anao vonona. Tena message mahafinaritra be ne zany tsy ao amin'ny fanananao ilay sy ao amin'ny fahavelomanao. Dikan'izay tsy problema zany ny deparanao androany. Eto ambavaka pastera fa zady mba teo arifa tsy manana moyen makany. Tsy miankina amin'ny fanananao fa miankina amin'inona? Fahavelomanao. Za pastera tia anao zao zavatra zao any asan'Andriamanitra. Tsy miankina amin'inona? Fa miankina amin'inona? Raha mbola velona ianao dia misy antenaina. Mbola afaka anao ny rehetra ao anatin'ny fonao ianao ho an'Andriamanitra. Alleluia. Ao amin'ny fahavelomanao ny fanantenanao fa tsy ao amin'ny fanananao. Dikan'izay tsy ho am-panan-karena ihany zany ny fanantenana fa ho amin'ny velona rehetra. Misy zavatra indraindray faritantsika hoe reny iny zavatra iny
ndre natao amin'ny mpanan-karena fa eto Andriamanitra amin'ny teny tsy natao amin'ny mpanan-karena iny fa natao amin'ny velona sady tsy tian'Andriamanitra ianao ho complexe amin'izay fananana misy ny fananana samy manana fa ny habeny samihafa fa le fampitahanao ny fiainanao amin'ny fiainan'ny hafa mahatonga anao anakivy tena mihitsy ny tseken'Andriamanitra satria fanahy-maheriny ao anatinao na dia kely aza ny fiandohanao ho lehibe indrindra fifaranao mijery Andriamanitra hoe apta ve ianao ho afaka gestionnaire fidèle tena hoe hitan'Andriamanitra fa izay apetrany eo an-tananao sady tsisy veriny tsisy raraka fa mandeha soamatsara ny amin'izay lalana ny eritreretin'Andriamanitra mahakasika le napetrany teny an-tananao zay ne ny antony ohatry ny lalovana androany ohatry ny kely io satria misy zavatra ngeza be rapitso miandry ny velona dia izay velona ao amin'ny Kristy. Nisy tantara nentin' Jesosy indray mandeha ao amin'ny Luka 2:20 dia jerentsika vetivety le izy. Luka 2:20 ny andininy fa 7:20 dia dingantsika eo amin'ny andininy fa 2:20 dia ny andininy fa 3:20 dia dingany amin'ny andininy fa 5:20 dia mitadidy tsara andro manao an'izay ten'Andriamanitra be deaibe zay 19 22 23 25 zay ny anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanara-pofatatra isan'andro tamin'ny fafinaretana. Andininy fa 2:20 maty koa le manan-karena dia nalevina. Andininy fa 3:20 ary raha nijaly tany amin'ny fiainatsity izy ka ny andrandra to dia dingantsika ny andininy fa 5:20 dia hoy Abrahama taminy anaka tsarovy enao efa nahazo ny zava-tsoa anao tamin'ny andro ny ainanao Lazarosy kosa ny zava-dratsy ankehitriny izy no ampifalianay ary enao kosa ny fadiran'ovana. Taditsika vi tantara io tantaran'le mpanan-karena maninona raha tsy fanahy zavatra ataony isan'andro dia plaisir isan'andro plaisir avereny hoe plaisir tonga avany Lazarosy mamangataka dia misy film zay moa dia zao noteneniny hoe karaha omeko anao io izy Lazarosy hoe lomona ohatra zay mihitsy amin'le film lomona hoe mba hiantra aho dia ina ny ilainao aza mikasika ny labako izy fa ina ilainao ampitsakafo ambeo latabatra ao dia zao notenenyle mpanan-karena raha tsy fanahy karaha omeko anao ny ampitsakafo hinanohan'ny alikako sady nandeha izy azareo le tena le hoe mbola tena sady bogosy be detente matanjaka no misy mivola no matanjaka raha mba fantatra raha zanak'olombelona moa fa raha minitra ane io ny avinavina izy tsy mba nijoro izy teo amin'izay mba nilan'Andriamanitra azy raha mba isan'ny nomen'Andriamanitra fahabetsahana sy fahafenoana. Baiboly dia miteny fa nilaniny tamin'ny plaisira hono ny androm-piainany. Maraina plaisira, atoandro plaisira, hariva plaisira. Ary io mpanan-karena ratsy fanahy io tsy tia mamonjy fotoana ny hvkl satria isaky ny tonga ato izy dia voahintsy foana fa tsy tiany le fantsiana dia lasa izy tsy miaino sady tsy mandray. Baiboly dia miteny fa maty le mahantra maty ny mpanan-karena. Hitanareo amin'izany tsy maintsy efara eo amin'ny resaka io daholo n'izy ninona fananany io nge eo ampanaovana ne tsy mahatsiary tena fa rehefa vidy zay atao ka ho avy amin'ny fitsarana vao mahatsiary tsy aleo milamina dia nivangin'Andriamanitra dia ozy izy ny Baiboly rehefa maty ozy izy Lazarosy tonga dia anjely no nitsena azy tonga dia Lazarosy felatra ny elatra azonao an-tsaina tonga dia fa le mpanan-karena raha tsy fanahy vao maty tonga dia devoly kely be deaibe to dia naka azy hitany hoe efa zatra ny tompotompoina tampotampoka teo vita ny fahafatesana zavatra hafa kely miandry. Hitanareo hoe fomba fiteny le hoe zany nieritreritra hoe tsy zay eritreretinao ny hitondrana fiainana zay lazain'ny Baiboly tandremo tsy zay eritreretinao dia ozy izy eto rehefa tonga tany amin'ny fiainatsity izy nijaly fadiranovana dia i Abrahama ny teny enao ozy izy nandritry ny androm-piainao teny ambony tany mba ny faly fa Lazarosy izy nijaly foana fa tonga ny fotoana ozy izy nifamadika indray ozy izy mba hainao indray zao ny fadiranovana fa i Lazarosy kosa miadana sy sambatra. Ireo marika hitako mba zaraiko amintsika amin'ity marain'ity dia zao tandremo fa ny fafinaretana dia fahavalo ny fahatsapatena momba ny tena fiainana ao aorianan'izao fiainana zao. Ary resaka an'izay misimisika rehefa avy eo ho siblena indray zao ny fivoriana eto amin'ity toerana ity dia fivoriana amin'ny sibla foana
ary tsy hainao siblena fa misy zavatra ao anatinao zay mila siblena dia ianao ihany misible sy miidentifie an'la izy dia mandray mesure ianao manala an'la izy mba ho votsitra ianao miaraka amin'Andriamanitra. Fa misy taona koa ianao misy koa ny siblena eto. Amen. Ny plaisir dia fahavalon'ny fahatsapatena momba ny tena fiaina ao aorianan'izao fiainan'izao. Remarque faharoa, ny olona rehetra dia hiatrika fahafatesana. Le mpanan-karena nanam-bola be tsy afaka nividy fiainana mandrakizay. Afaka mividy ny zavatra rehetra nahafaly azy izy, fa rehefa maty izy tsy afaka mividy billet any an-danitra. Tsy nareo marika an'izay ve ianao? Tonga dia teo vao tena hoe ty vola be. Tsy anjely fotsiny koa iny taratasy iny. Ty misy volamena soka nifiko volamena dia nikavina. Jerele anjely pave any an-danitra riko tsy azoko atao inona iny. Hitanao, tsisy valeur any an-danitra le heverinao fa valeur be eto ambony tany. Mety tsy apozinao. Le diamant tena heverina fa faran'izay tena le lafo vidy be le tena katsahany zao toy izao mampanaonao foana azy. Atao kala vavahady lanitra rehefa misy le be deaibe sedra miditra. Tsy haiko asika ve le hoe tena tsy ho aren'ny tany io mihitsy ny tokony hanotanao sy elanao amin'Andriamanitra. Tsy nahavidy fiainana mandrakizay ty mpanan-karena ty. Sao dia mieritreritra indray ianao hoe izay mahatonga tsy te hanan-karena fa raha vao mpanan-karena eny hony. Tsy izay le izy. Jesosy tsy niteny hoe very ny mpanan-karena ary miditra mahantra. Misy mahantra koa very. Attention. Ary misy mpanan-karena tafiditra. Eto zao zareo eto. Fa le resantsika le toetra. Le toetra tsy mahazaka an'le arena ary mandany an'le arena amin'ny zavatra tsy ao amin'ny programme an'Andriamanitra. Zay le siblena sy itsina. Matoy nomena misy objectif. Anisany hozaraina. Zany foa. Ny an'Andriamanitra zavatra omeny dia tsy ho anao rery tsy zakanao rery fa natao hozaraina sy ampitaina amin'ny manodidina. Anisany. Remarque fahatelo rehefa tsy nahafeny plaisir ny ty mpanan-karena ty nandritry ny androm-piainana teto ambony tany dia nijaly izy tao aorianan'izao tany zao. Plaisir mandritry ny fiainana tany vetivety tonga dia fijaliana tsisy plaisir ntsony any amin'ny fiainana any amin'ilay fiaina tsy hita mandrakizay. Hoy Abrahama, ianao nahazo zava-tsoa nandritry ny fiainana tany. Zao ianao izy nifadiranovana. Ianao zany raha miatrika fahasarotana ka mbola velona dia tokony hatsapa fa le fahavelomanao dia sarobidy ahafahanao manomana n'le fahavelomana mandrakizay. Asika ve zay? Ianao velona io zany ny fanantenana voalohany dia tsy hoe velona dia mivaly problème fa zao velona dia misy fahavelomana mandrakizay koa azoko antenaina rahatrizay. Ny fahavelomana mandrakizay resahan Jesosy antony nidinany sy ny antona teo amin'ny hazo fijaliana, antony nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty dia le fahavelomanao mandrakizay. Zay mahatonga Jesosy niteny satria velona dia maninona? Velona koza izy ianareo. Tehirizo hatrany amin'ny mandrakizay zany le fahavelomanao androany. Zay mahatonga anao mila isaoranao an'Andriamanitra. Ianao mbola velona io misy antenaina. Tehirizo le fahavelomanao mba hiampitany amin'le mandrakizay. Amen. Joba 3:27 dia dingantsika 17. Iresaka momba ny fahafinaretana, iresaka momba ny plaisirtsika. Inona ny zavatra mila tandremana? Vakina amin'aran'i Jesosy. Nahoana ny velona ny ratsy fanaka sady tarantitra ny behery 17. Mandany ny androny amin'ny fahafinaretana izy. Amin'ny indraim-pimaso monja no hidinany any amin'ny fiaina tsy hita. Anisan'ny voafaritra voalaza amin'ny Baiboly eto fa ny olona ratsy fanahy dia mandany ny androny amin'ny fahafinaretana. Any amin'ilay fampiasana an'ilay fotoana andavanandro mihitsy zany no resahan'ny Baiboly eto tandremo sao dia ampiasainao amin'ny plaisiranao ny androm-piainanao fa tsy ampiasainao ho an'ny sitrapon'Andriamanitra. Aza mbola miketrona aloha. Dia anao ahoana mihitsy zany ty fiainana ty fa dia tena afinaritra io fiainanao io ka. Satria atoron'Andriamanitra anao ny fomba fiainana mba hahatonga anao tsy fandiso amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Misy fandrika mantsy ao ambadika io plaisir io. Ny ankabeazan'ny addiction dia teraka avy amina plaisir tsy voafehy.
tsy misy zavatra mamatotra ny olona ka tsy mahafinaritra azy zany. Matoa io ataony ary ataony foana ary ohatrany tsy afaka eo izy, tsy voafehan'le fahafinaretany nofony. Dia nefa ny efaran'izay dia loza mandrakizay. Mpitory teny toko faharoa andiny voalohany aminaran'i Jesosy. Aoka mba hizahako toetra amin'ny hafaliana ianao ka dia mifalia amin'ny fahitana amin'ny fahafinaretana. Kanjo indro zava-poana koa zany. Ozy izy Solomon nandramaka daholo ny karazana fahafinaretana fa zava-poana zany. Hainareo natonga an'izay satria nisy karazana fahafinaretana natonga an'Andriamanitra ny ala. Ary le fialan'Andriamanitra mahatonga Solomon natonga saina hoe zava-poana sy tsisy dika ny zavatra rehetra. Nefa zavatra nomen'Andriamanitra daholo ihany tahaka ny harena, vola, fanjakana, voninahitra, lapa, mpanompo, royaume. Fa rehefa niala Andriamanitra, inona no nampiala an'Andriamanitra? An'le question petraka, inona no nampiala an'Andriamanitra? Satria nisy fahafinaretana tsy nifeheziny Solomon nara-potoana dia lasa Andriamanitra tenany no niala tamin'ny fanekena. Satria tsy mety amin'Andriamanitra rehefa manao izay tianao ianao. Tsy mampety antsika ny manao izay tiantsika. Ary mila manaiky an'izany ampifaliantsika hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy manao izay tiako aho. Dolo antsika isan-tsaina amin'ny rond-point vaovao vao namboarina isaorana ny tompona ankasitran'Andriamanitra sy bebahan'omaly io. Raha manao izay tiany daholo ny olona dia zavatra ilamina avy eo? Tsy milamina na dia zavatra tsara ary napetraka. Ao amin'ny tokantrano izay tokantrano napetraka Andriamanitra, anjara izy roa anjara nomen'Andriamanitra i Adama ho an'i Eva, Eva ho an'i Adama, fa tsy Adama ho an'i Steve. Eva le izy fa tsy Steve. Biblika andresantsika. Mety ho sarotra amin'ny sofin'ny olona ny andrehan'izava amin'ny fahamarina tsy maintsy toriana satria iverin'i Jesosy. Mba tsy asiany fifanomezan-tsiny nga tsy nambaranareo, nambaraka, mitenenina, lelalaina fa ny angatahana ny tompo mba hisokatra ny fo hiaiky. Fa izay napetraka Andriamanitra ho ravitra silamina, tsy adala Andriamanitra namorona ny lahy sy vavy, io mety. Fa tsy ny lahy sy lahy na ny vavy sy vavy. Ny lahy donneur, ny vavy récepteur. Donneur sy donneur tsy mety, récepteur sy récepteur koa tsy mety. Biakizy be dia ajanoko izay fandazavan'izay. Alléluia. Solomon nantonga saina satria no le arembe teo an-tanany. Dia ozy izy tsy nisy endrika fahafinaretana ozy izy ka tsy nandramako na tsy niainako. Ary saika very izy tao anatin'izay lalan'izay. Tafateny io lehilahy io, zava-poana ny fahafinaretana tsy misy Andriamanitra. Ary raha itsina mihitsy ary dia hoe zava-poana mihitsy ny fiainana ray amanontolo rehefa tsy eo Andriamanitra. Mety ireny artiste hitanao faran'izay kalaza lahy sy kalaza vavy maneran-tany ireny, ny ankabeazan'ny témoignage an'zareo izay tsy témoignage hoe mijoro an'i Jesosy fa ny témoignage ny fiainany dia zao eny ambony saina izy mahita fifaliana sy fahafampo. Tsy fifaliana azafady, tsy fifaliana satria fifaliana avy amin'Andriamanitra. Fa mahita ohatrany hoe firaviravona kely sy fahafampo ohatrany miserana, tsy fahasambarana koa. Dia raha vao tapitra ny cancer adiny roa dia faran'izay ory izy satria maninona heverina fa eo amin'ilay olona mitehaka ny hafalipo sy ny tena fiainana. Dia matetika ireny olona ireny mody rery, feno zavatra ao an-trano fa tsy mahita raison de vivre ankoatran'ilay ny ambony saina ary mivelona mitehaka ny publika. Fahorinana zany miaino vetsika ny tena fiainana dia ny fiarahana amin'i Jesosy. Raha misy artiste maheno moa dia afaka manantona an'i Jesosy ianao fa ao amin'i Jesosy ny fiainana fa tsy ao amin'ny ara. Ny ara dia avy amin'i Jesosy ary tokony ampiasaina ho an'i Jesosy. Izy ny tompon'ny mozika fa tsy ny devoly zany. Jesosy ny tompon'ny gadikira fa tsy ny devoly. Devoly nomena fahafahana fotsiny mba hife instrument de musique sy tarika fiankofana tamin'izany. Fa rehefa nitarika fiankofana izy dia lasa izy indray izy indray ny teo iankofana. Hita sotro zany tefa nakafanan'i Jesosy izy. Hita taratra tany amin'ny fanontaniana farany raha miankohaka ianao aika izay ny tena tadiavina. Ka izay ny tandremana fa ninona hira ka tsy mankalaza an'Andriamanitra dia mampiankohaka ny olona izay miainao an'izay hoe ao anatrehan'ny devoly. Miaino vetsika na tsara tarehy daholo ary le pira. Na ohatry ny sinoa daholo ary zareo tsy haiko firy lahy izy ohatra. Mba tsy teneniko eto le izy. Rehefa tsy manoa anaran'i Jesosy dia tandremo. Izy ny ohatran'izay teny hoe miteniteny foana. Hainao angano teniny.
misy fanahy ambadika ilay izy. Tiako ny ankizy sy ny olona rehetra manaritra eto mba hitandrina manana mandrakizay ho atrehantsika. Animba ny fahavelomanao ny zavatra ampidirinao sy ny zavatra jerenao. Tandremo medianao, tandremo ny ainao manjerinao. Tsy hoe tonga aminany eto fa tsy mila aminaniny zany ange ianao Eno io olon-dehibe mahafantatra ny tokony ataonao, vao jerena fotsiny dia fantatra hoe tiako tenenina ne. Lasa le jereko anie ianao azonao hoe fehezo ny ankizy antsika ray aman-dreny anjaranao no miteny hoe tsy mety io, tsy azo enono io, tsy azo jerena io. Fa tsy hainao indray miteny aleo ny ankizy mba hainao an'io sahirina ianao irekeperena iny avy eo aza miantsoantso aty avy hoe pastera efa teneniko zao io aza mpampiainao anazy. Aza vao aminy le izy tahaka ny anazavako zao, aza vao pastera fa tsy hainao manazava ny an-trano, efa ataoko ny anjarako fa ny anao koa ataonao. Rehefa tsy ao amin'i Jesosy dia tandremo, tsisy ampovoany, tsisy neutre zany. Le tononkira tsy hainao mihitsy ny zavatra mety ho teneniny ao. Mety hoe tsy apozinao mihitsy miteniteny izy, tsy hainao koa le teny moa tsy teny frantsay izy dia mety hoe raha tsy fehefary ianao dia tsy TikTok kely aloha zay, raha tsy fehefary ianao. Mba asio Google traduction na mangala olo dia ina ny tenenino ni dia tandremo ny tononkira. Ny akabeazan'ny tononkira n'izao tontolo izao tsy hoe maninona fa lasa tsy zay mihitsy ny ato, fa misy zavatra tia fanamasina eviana. Anisan'ny zavatra voizy médian zao tontolo izao dia hoe do what you want, fais ce que tu veux, ataovy zay tianao, ataovy zay tianao, ataovy zay dia iny no lasa mibaiko an'le zaza sy le olona rehetra dia miteny Andriamanitra hoe ty tsy azo atao, ataoko zay tiako. Lasa rebelle sy mirebô. Rebelle izy féminin mantsy fa rebô izy masculin. Tandremo zavatra enonao fa tsy mahasoa anao tsy mahasoa atsika ny manao zay tiantsika zany. Ndao tsika isaina hoe alao naka to dia samy manao zay tiany to dia ongotana ny câble tsisy mandeha zany micro. Azonareo ve zany? Misy fotoantsika mieritreritra hoe anao zay tiantsika ao anatina toerana zay anao zay tiantsika koa ny olona ao. Rehefa samy anao zay tiany dia anao zay tiany koa ny olona fa tsy hoe anao rery. Dikan'izay raha vao mivoaka tsy amin'ny arabe anao ka mba hiteny hoe aloha epita, anao zay tiany le tômôbila fa tsy anao zay tianao. Mazava ve? Ny mahasoa atsika dia ny manao zay tia n'Andriamanitra. Na voany Damaseva na nandrana nanao zay tiany, ny fandriany devoly tonga dia voaroaka. Ohatra izao tsika mbola ninona voankazo tao edena fa isaorana an' Jesosy ny zavatra rehetra ty izay lalan'izay maika nahafantarantsika n'Andriamanitra bebe koa tamin'ny alalan'ny sakrifisy izay nataon'i Jesosy. Amen. Andriamanitra aloha voafafinaretana. Timoty 2:7 no aran'i Jesosy dia ny 4. Aoka ho fantatrao zao fa aneparany dia isy andro mahory. Aneparany ho mpamadika ny olona, kirina, pieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra no fitiavany an'Andriamanitra. Tia ny fahafinaretana mihoatra no fitiavany an'Andriamanitra. Ohatra, ny fijerena série zao dia fahafinaretan'ny maso. Mafinaritra ry mijery an'iny dia ahoanao niaraka ihany ve izy le bararata sy bafla aloha atao zay fa misy sensible be matseto. Niaraka ihany ve bararata sy bafla tamin'le épisode farany mantsy no efa sekiraikitra. Dia amin'ny fito iny mandeha ohatra, amin'ny fito dia miteny ao an-trano hoe anao cellule tsika dia mototra be anao satria tsy hahita hoe points sa tsy points bararata sy bafla fa zao cellule zao foana. Tsy apozinao fa ao amin'le cellule ny anao ny points. Tsy azonao le lasa averika kely vetivety le izy. Inona ny rarahinao any bafla sy bararata fiainan'olona tsy fantatrao akterany mandray vola izy miasa le olona ne. Nenao zao no atrena, iza zao no vadinao, iza niakanao vady zany. Hitanao amin'izay ndana manao cellule ao an-trano cellule de maison le resahako fa tsy hanafinafika cellule n'olona any ianao ny ranaka tianao cellule mody ny tiako tongavana
asio fifantohana ho an'ny hoavinao sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra ty fiainana ity. Mandalo ane minitra sekondra tsy alova hoe omenan'i Jesosy mba afan'Andriamanitra manokatra ny hoavinao. Manana hoavy mamiry rehetra zay manatrika eto hoe ireo olona rehetra manatrika eo ambony seza sy mitsangana seny tsy haiko hoe izy ianao tonga eto tsy mandre misy hoavy mamiratra no manan'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny bokiny ary tia no tanteraka izany fa miandro ny fijoroanao sy ny fifantohanao anome lanja ny fiainanao sy ny fahavelomanao antony ny dinan'i Jesosy. Amen. Rehefa tonga ny fotoana mivavaka voazatoetra ianao misy fotoana sady te hisakafo ianao no te hatory ndao hivavaka omeo voninahitra Andriamanitra mihoatra anao le fafinaretana zay le izy zay. Dia misy fotoana ilainy zay fotoana zay mba amantaranao hoe za ty ve mametraka ny plezirako ambony sa ambanin'Andriamanitra. Mazava ve zany? Mazava e? Akoatra ny fitiavam-bola zany izy Paoly apôstôly dia misy ny fametrahana ny fafinaretana mihoatra no Andriamanitra zay loza isan'ny fakamangidy tsy nambolen'ny ray milongotana eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Tandremo ny pleziranao mihoatra no ny fitiavanao an'Andriamanitra. Aoka ny fitiavanao an'Andriamanitra ho ambony faratapona satria Jesosy no mahatonao fa tsy plezira. Io ny fandrika ampiasain'ny devoly plezira eo amin'ny vatana, eo amin'ny nofo. Bango vola no adiny 3. Averina kely indray tsy maninona. Tsy alahelon'ny olona tsy dia manam-bola izy tsy zay. Mbola ho avy io. Fa le fotoana omenao amin'ny volonao adiny 3. Maraina io ndeha hivavaka amin'izay. Andriamanitra andeha ta io mahita bus andeha zay fa vita le vavaka sady lasa fa tsisy fotoana tsy omeo fotoana Andriamanitra. Omeo fotoana Andriamanitra. Omeo fotoana tompo hiatrika zorony indray. Tsy vita ny ety zorony ety raha tsy eo ianao hoe tena omeo zay fotoana zay fa tsy hoe azafady Jesosy 10 minitra sisa nanako fa tena somary tara vao mifody hitanao zany. Atao velony réveillanao zaniko. Azotsika hoe aza atao ohatra zany ny fifandraisana amin'i Jesosy. Mety hoe volony resahako fa mety hoe fikarakarana fiara indray aloha zay no ataoko fa sao dia misy tsy mahazo resaka mihitsy eto. Mikarakara fiara ianao adiny 5 vao borosinao in-4 ny sezany. Vao sasanao in-3 le fiara tianao loatra le fiara zany e. Tiako loatra le fiara ity fiara ity dia efa manomboka efa manoty ianao zay. Aoka ho Andriamanitra no amboniny zavatra rehetra. Ataovy renao any anaty tsy amboarina zany renao any anatin'ny fonao any hoe Andriamanitra ny prioritaire stopper first eo amin'ny fiainanao. Amen. Zay mahatonga ny olona tsy tafandray décision tsara ametraka ny fifalian'Andriamanitra ho mihoatra noho ny plezira vetivety eo amin'ny nofo ary mampalahelo an'Andriamanitra zay. Titosy toko 7:7 amin'aran'ny Tompo. Isika koa dia adala fa iny tsy nanaiky voafitaka andevo ny filana sy ny fafinaretana maro andevo ny fafinaretana. Le olona tsy mahafe plezir io zany ka izy tsy mahatsapa tena fa esclave du plaisir izy ary ny ao ambadika zay devoly. Aza fanambanimbany zany fa zay tsy taranaka andevo. Satria manino andevozon'ny plaisir. Zay efa ria mivoatra kinavany mivoatra aiza renao rehefa tsy mahafe plaisir andevo. Mahasosotra menao an'izany fa marina zany. Ka ny hoe andevo sy tsy andevo any amin'ny plaisir ny fehezina. Za zao mahita androany misy olona be dia be manomboka tonga saina hoe ve zany ty plaisir tsy voafity zany mampandevo avy zany. Bataitra. Tsy andevo itsony jerena misy filana tonga avy fa androany sisa. Mandra foty be lohanao ty fa dia lasa kely ndray lohandrano fa mifona avy eo. Tavelo eo tamiko eo ao anatin'le tsy voafia kely iny mitsoka tamiko eo ny trompetra. Nareo kosa rangary enjely tsy mba sinareo prélude lesy tonga dia ataky. Afatra ao musicien zay. Sitsika rehetra aza taraiky eo ka mba tsy ho taraiky eo aza makeo tsony.
andevo ny filana, andevo ny fahafinaretana. Nefa tonga Jesosy anafaka anao, ary rehefa afaka ianao, rehefa nandrainy Jesosy tsy andevo tsony. Aza miverina intsony satria efa nafahana ianao. Depara afaka. Rehefa nandrainy Jesosy ianao dia depara afaka. Ianao zany le hoe raisiko ianao tonga dia afaka ianao amin'iny, efa afaka ianao amin'iny fa tsy mbola matsapa-teny hoe afaka. Fa kitikitian'ny devoly hiverina. Ny différence talohany nandrainy Jesosy mbola voafatotra. Fa vao nandrainy Jesosy tonga dia nafahana. Fa aoriana mandrainy Jesosy sikisikiriny indray tsy hiverina indray. Raha zay ianao tsy miverina intsony any amin'izay efa nanesorana anao. Fotaka iny aza miverina intsony. Loza iny aza miverina intsony. Ka hiverina sa tsy hiverina? Amen. Andevy ny filana sy andevy ny fahafinaretana maro izy velona tao amin'ny lolo-posy ny fialonana. Hala sady hala no ny fankahala. Paoly milaza fa andevy ny fahafinaretana le olona taloha fa mila hovaina olona vaovao izy satria izay ao amin'ny Kristy dia olom-baovao. Efa lasa ny zavatra taloha. Indreo efa tonga vaovao izy ireny. Tena kekinao olona afaka ianao hoe satria efa ao amin'ny Kristy ianao. Iaino ny maha olona afaka anao hoe efa afaka ianao hoe. Rehefa le mivavaka iny ianao dia le hoe mamindra foniko amelany eloko. Ahoana ke sensation anao mba ahafantarinao fa voavely ianao. Tsy haiko fotriny rehefa le tena le mivavaka amin'ny fony iny dia ohatry ny henoko hoe maivana dia mihina fa voavela tamin'iny. Tsy zay. Dia ohatrin'izay koa minoko fa efa afaka ianao tamin'iny. Dikan'izay le sainao miatrika mihitsy ny mbola manao saina mpanota nefa efa saina zanaka afaka. Ianao nefa tsy voafatotra io zavatra itsony. Ianao ne efa tsy voafatotra io fahazaran-dratsy itsony. Efa olona afaka ianao. Io olona mandeha amin'ny fahafinaretana io zany dia tsy tonga saina fa andevy izy. Luka 4:4 dia nisy fanoharana nomeny Jesosy. Ozy izy hoe reo teny amin'ny tsilo dia izay mandre fa noho ny mandeha izy dia voageja ny fiahiahina sy ny arena ary voageja ny fahafinaretana izao fiainana izao ka tsy mahavanimbomy. Manazava edy Jesosy fa mangeja ny fitombon'ny teny ao anatina ho lasa finoana sy vokatra ary fahagagana toy ny tsilo mangeja ny faniriany ny voa anankiray ny fahafinaretana izao fiainana izao. Mbloke ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny plezirany izao fiainana izao. Ok, izay ny casino. Tsisy introduction zay fananaran'izay fa to dia izay fotsiny. Ok, izay ny loka. Ok, izay fa tsy mahasona io e. Misy lasa fotoana lany tokony ho fotoana omenao an'Andriamanitra ivavahana ifantohanao amin'ny zavatra be dia be tokony halamina. Lasa manardia ianao anatina lokany eo dia na tsy haiko inona fanaovana azy. Lezany tsy hoe miloka pastera fa mba manao karana dia mba milalao e. Ka raha milalao dia tsisy volana izy zany e. Ka izy ohatrany tsy matsiro raha tsisy vola. Loka zany dikan'izay. Dia ajanona fa tsy mahasoa anao. Tsika rally de miracle fa tsara mi. Mazava ve? Aiko tsara ny rami ka. Mpanao ny atsika, mpanao rami, mpanao beloty. Fa rehefa fantatra hoe tsy mahasoa izy satria lasa mamatotra anao. Lasa tsy mety raha tsy aiza daholo ny akamany raha tsy mikitikitika an'iny karatra iny. Maninona raha mba tsy mahazo aina raha tsy mikitikitika baiboly. Tanao amin'izay misy zavatra sandohan'ny devoly ao. Ianao tia mamaky le roi de pique iny mba mandraisa tenin'Andriamanitra, andraisanao le roi de roi qui pique dans sa parole zay. Mazava ve zany? Roi de cœur. Raha misy ny tena roi de cœur dia Jesosy fa roi de roi ny tompon'ny cœur. Izy ny fitiavana. Trèfle zay miara amin'ny trèfle amiko izy izy miara manamboninahitra amiko. Carreau any an-danitra any ny carreau fitaratra mangano any. Tiako teneny lany fotoana eo ianao. Tena kekinao raha vao tsy mandray fanapa-kevitra ianao hoe dia lany fotoana eo hoe nefa ny fotoana mandeha hoe
Andriamanitra sary-piarony amin'ny fotoananao satria manana taimina izy, misy planina be deaibe fa mipetrapetraka, misy zavatra be deaibe fa tiany hitranga siseho amin'ny fiainanao, fa tiany ianao ho masaka sy ho matotra tsara mba hahazaka an'ilay programa feno voninahitra ho ataony. Ary mahita efa manomboka amin'ity maraina ity, isy olona ho tonga asany eto androany maraina andray fepetra mahakasika amin'ny plezira mora mahazo azy sy mitady angeja na matotra azy na mahatonga le plezira hibana amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra, andray décision tsara ianao manomboka androany maraina ary tsy androany maraina ihany fa ara-potoana amin'ny fotoana isehony izany dia hiteny ianao hoe Andriamanitra no ambony noho ny plezira, Andriamanitra no ambony noho ny plezira. Fa tonga valy izy ahoana ianao Andriamanitra no ambony noho ny plezira. Any anaty afa-tsy hoe dia manolona amin'izany indray ianao. Velao ny olona any amin'izay mety ombola lalam-piaina fa ianao manana ny lalam-piainao miaraka amin'i Jesosy. Amen. Tenenino akaikinao azo feheziny io hoe. Misy fotoantsika mieritreritra hoe vitan'ny tompo ny feny tafiotra, vitan'ny tompo ny feny terim-bohitra, vitan'ny tompo ny feny fahavaloko. Toy izy ny tompo, vitandao ve ny feny fanakao? Vitan'ny tompo ny feny fanako. Ianao no feny io zay Andriamanitra fa tsy za. Direct matin. Azo feheziny io. Ny maso ve azo fehezina? Oui. Rehefa misy zavatra tsy azo jerena dia azo atao an'izao. Afaka manao an'izao. Na afaka manao an'izao rehefa tsy mitondra fiara. Fa tsy hoe tompo tsy te jerena iny nefa ianao mitondra fiara. Ny vava ve azo fehezina? Azo. Afaka atao hoe atao ve atao hoe hitanao fa azo fehezina? Azo fehezina. Afaka miteny ianao hoe non, tsy ampiasaina amin'izany. Azo ampiasaina amin'ity sitrapon'Andriamanitra ity momba ny vatana ray manontolo. Tsy mety amin'ny fiomananao hiatrika ny mandrakizay ny fahafinaretan'izao fiainan'izao. Ilainy io fijaliana io. Ilainy io fijaliana io. Fa maninona pasteur, fa maninona teny izany ianao? Le fijaliana mihitsy nietika tao fananten'Andriamanitra androany marainako. Mba ho tsapanao fa tsy eto ambony tany ny fahasambaranao, fa any an-danitra miaraka amin'ny Andriamanitra ao. Hitanareo amin'izay? Raha vao miadana be eto ambony tany eo ianao dia confort be, dia plaisir be maraina taondro rivo, dia tsy sokatra mihitsy ny saina hoe misy ny éternité. Dia zay mahatonga le meme le mpitoro teny an-dalana ireny, rahalahy minoan Jesosy, dia anao mbola le plaisir be sy le tena le nefa samby ho faty taoly a. Misy lanitra ry havana miandry antsika. Nisy teny anankiray izay nahafinaritra be tamin'ny herintaona hoe fa maninona ary ny tsy mety tapitra. Ohatra misy ady hoe tsika ambavaka dia vita io dia mandresy ianao. Amen. Fa aoriana izay misy ady indray tonga avy any. Dia rehefa nametraka fanontaniana pasteur Rodolphe hoe fa oviana ny tapitra ty ady eto ambony tany ity, dia izao mivaly tenin'i Jesosy rehefa hiverina. Ka io zany isy foana, tenenina akaikinao isy foana. Fa ianao tsy mahazo miala amin'i Jesosy. Fa rehefa tonga any amin'i Jesosy ianao hoe dia teneno izy tapitra amin'izay hoe. Ianao hoe dikan'izany tonga avaingany any fa any le izy ny tapitra. Le tikany tonga avaingana tsy hoe anao dia andeha ananina. Tsy izay fa hoe le any anatinao any zany tsy tian'Andriamanitra hoe hifikitra be eto ambony tany. Aloha mbola tsy andeha fa tena mbola tsy tany Venise. Venise ve mahatonga anao tsy andeha ho any an-danitra? Any an-danitra misy tsara lavitra no Venise. Tena tsy ampozinao fa tsara lavitra no Venise. Tsy haiko inona mety hoe manaitaitaitra anao. Tsy haiko hoe aiza. Exemple le Venise. Ny aloha faniriko pasteur tanteraka daholo ny tefikasana amiko vao lasa. Raha zay ianao lasa foana any amin'ny tompona dia misy tefikasana mbola tsy nitranga tsy olona an'izany. Satria lanitra. Raha vao tonga Jesosy dia tonga dia vita amin'iny daholo ny tefikasana rehetra. Amen. Satria manana tanjona mandrakizay sy lanitra isika. Misy ilana an'ilay fijaliana lalovana. Hoy aho hoe misy ilana an'ilay fijaliana lalovana fa tsy hoe maharitra.
tena kaikinao misy ilana an'ilay fijaliana lalovana hoe fa tsy hoe hitoerana mba hanokafana amin'ny masonao hoe a fa any an-danitra ny tsy mijaly tsony mazava ve zany enao zany mila mahay manery sy mampahery ny tenanao hoe ty zavatra ty rangatapitra rehefa tonga any an-danitra vetivety io mandalo fotsiny zay mahatonga ny apokalipsy toko raiky amby roapolo andiny faefatra miteny hoe ho fafan'ny ranomasy rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony any tsisy alahelo tsisy fitarainana tsisy fanentainana fa efa lasany zavatra taloha reny zavatra mitranga rehetra reny zany a mampatsiaro atsika fa tsy eto tany mandrakizay atsika fa misy lanitra miandry atsika tsara lavitra misy ny fahasambarana ary misy ny fiainana mandrakizay amen ozy izy mosesy mifidiana ny fiainana mifidiana ny fiainana rehefa avy mandray fanasany tompo ianao dia mampatsiaro Andriamanitra fa misy fiainan'Andriamanitra efa ao anatinao ary zay fiainan'Andriamanitra zay mila hiainanao zay fiainan'Andriamanitra zay a ohatra n'Andriamanitra miaina ohatra ny ahoana Andriamanitra rehefa miaina ohatra izay manaitra izay ny surprise tsara ataony zavatra tsy ampoziny ao tamiko teng misy an'izay tamiko fahasoavany ireny satria tsy hoaro ampoziny ao daholo ny zavatra rehetra afaka ataon'Andriamanitra sitranga eo fiainanao ny fiainan'Andriamanitra rehefa misy manondrana dia disponible ianao amela zay zao fiainan'Andriamanitra tonga dia vonona ianao a tsy lelalela vonona ianao a tsy condamné ary zakanao a ny hivavaka ho an'ilay olona ambara-pisehon'ny fiovana fiainan'Andriamanitra ny fiainan'Andriamanitra miteny malefaka tezitra teny malefaka tena romotra mianatra miteny malefaka baiboly miteny fa tezera fa za manota afaka tezitra ianao zany fa tsy tokony haharitra amin'ny masoandro miletika ary tsy tokony harahana fahotana tsy tokony mampanota anao zany fa zao nefa ny fahatezerana izy mibokony obolana dia hoe tratrany adala ka rehefa misy tezitra zay anao tanàna dia la 16 ny adala misy fahatezerana eo tratrany adala ny endry zany maninona mahay micontrôler fo zay le hoe manindro fo fa tsy voatery hoe tonga dia valiana daholo a zay mety ho fahatezerana na fahadisoana ataon'ny olona zareo anie rehefa nanoty Abrahama le lesina tany amin'ny sekoly rehefa nanoty Abrahama dia nangina nandritra ny 13 taona Andriamanitra tsy miresaka tamin'ny Abrahama ohatranao rehefa le mba tezitra iny mba tsy miresaka ao an-trano iny tsy miresaka satria maninona marina dia mahavariana izake tokony ao premier pas ny olona marina sa ny olona diso aza mody fanina eo fa inona ny ao an-tsainao e ny olona marina sa ny olona diso tokony ao premier pas hiverina amerina anao réconciliation ny olona diso fozy Andriamanitra tsy tantoko ndry zany Andriamanitra azararotiny izy a ohatra zany izy marina izy mifahamarinana izy ny teny hoe aza manota le manota amin'io tsy mahafantatra ny tokony atao dia nitaizana isy mahely eny bileze zanak dada ela mihitsy zao ny tena andova dia io dia manota eo fotsy satria maninona Andriamanitra efa nyteny fa tsy iny ny andovanao fa le avy amin'ny Sara ka Sara nefa antitra ozy Andriamanitra sararahako fa avy amin'ny antitra be io izy azanao nga matiako tenena tsy ambadiky ny fanterana le izy fa ambadiky ny teny fikasana io nefa nalainao vady io nefa nekenao dia io zany no anomezako an'ilay izy toy izy Andriamanitra hoe tsy zakako le tsy miteny elabe fampahirezana ho an'izay tsy mahazaka hitenenany elabe zany ty andro amarainy ity toetra an'Andriamanitra ke zany ianao le tsy mahazaka iny dia ianao tsy ianao le fa nanao fahadisoana dia ianao indray no mangataka réconciliation zany Andriamanitra zany zay mahatonga antsika tsy hoe miandry hifonana vao mamela tsy hoe miandry andolehana vao mamotsotra hoe indray raha vao tsy mifona amiko iny manana fon'Andriamanitra manana ny fon'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra fehezo ny vavanao fehezo ny lelalelanao tsy voatery mitabataba ianao mametraka ny autorité anao
tsy hoe zay mitabataba be ny be autorité satria ao an-trano ao mitabataba indrindra dia ilay alika eo ivelany nefa izy indrindra tsisy autorité. Azotsika ve zany? Dikan'izay tsy zay manana feo avo no manana autorité fa zay nomena autorité. Kristy no lohany lahy, ny lahy no lohany vavy, ny ray aman-dreny no mifehy ny zanaka ary ny zanaka mifehy ny totò. Manjary misy ankizy malahelo zany dia tsy mba mifehy nizaniza, mifehy ny totò ianao. Efa mba fanombohatra zay matoky amin'ny kely eny tendre napanapaka amin'ny be. Misy niveau le izy, misy niveau dia manaiky fotsiny. Ry zanaka, inona moa no te fikasana ho any zanaka? Inona ny sitrapon'Andriamanitra ho any zanaka manatrika eto rehetra? Dikany hoe zanaka mbola velon-ray aman-dreny zany e. Misy mandona zany hoe avoay le sitrapona, avoay le didy pafiry iny. Manaja rainao sy ny reninao mba ho lavandro iainana ianao. Mahela velona ny fanajana ray aman-dreny ary mahela velona ray aman-dreny ny fanajana any zareo. Manina koa moa izy ny tsy hoadzainy mila hajaina izy ko. Izy ane nitondram-boaka anao e. Maman, papa ane niteratsy amiko vao nisy kosy e. Amen na papa rehetra tamin'ny andro ny kosy. Fa tsy haiko inona nataon'ny olona tambola tsy nisy kosy fa iny tantara ho amin'ny pasenga maniny dia omena voninahitra Andriamanitra ny afisiany ray aman-dreny zay mbola tsy nampiasa kosy tamin'izany fa na lehibe zanaka. Nisika tiaka mafisara amin'ny tompo an'izay ray aman-dreny rehetra. Ary manaraka ohatran'ny fotoana miaraba melohan'ny fotoana koa ny reny rehetra zay manatrika eto tahiny tomponareo. Amen. Mendrika ho hajaina ny olona tsiraray avy eo amin'izay toerana misy azy. Amen. Tahin'Andriamanitra ny reny vavaka ao anareo antsika rehefa avy eo. Amen. Faranantsika ty teny ty ny fiainan'Andriamanitra. Jereo ny réaction an Jesosy. Rehefa nentina teo aminy le vehivavy janga, tratra, avy nijangajanga sy nampijangajanga olona avy nanakotana tokantrano fitadiavam-bolany azy. Rehefa nentina teo amin'i Jesosy izy dia inona ny réaction an Jesosy? Nijereny tamin'ny masoandra le vehivavy, tsy ny tsara, tsy nanameloka ary nirécupéré an'io vehivavy io mba ho averiny eo amin'ilay toerana mahavehivavy mendrika azy satria izay ny naharian'Andriamanitra ny vehivavy. Amen. Jereny Zakaios Jesosy. Zakaios tena tonga dia tena le mipetaka tena tsy azo andalovana dossier sy ny fond de dossier zany raha vao tonga eo aminy tsy mamela mahazo Zakaios. Ny anaran'ny Zakaios faharoa pourcentage. Isaka tonga eo aminy ianao makabe foana izy. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy izy, Jesosy tsy niresaka mihitsy hoe fantatro ny lasanao raha lehilahy. Mahita olona mitomany avy amin'izay nataonao, tsy manao zany Jesosy. Fa teo dia niresaka dia nampandroso poulet frity Zakaios. Bon appétit Seigneur. Dia nihinany Jesosy. Jesosy nefa mitilitily hoe Zakaios ty lasa zakaiondry. Amen. Mivavaka. Ataon'i Jesosy ohatran'ny tsara le fiainako iny. Tapaka amin'ny fanahy mamatotra amin'ny anaran'i Jesosy. Azandreo samy manana ny objectif ny tonga ao zany. Mpianatra faly satria manino mba mikaly be. Fa tsy mahazo misotro divay kosa aloha. Fa nampandroso Zakaios. Zay le fijoroana. Vita amin'izay ny fiaraha-misakafo nitsangany Zakaios. Niteny tsy nanina moa le kopokopony maninona moa. Teny tsangany izy, tompo manomboka androany ty averiko ny vola rehetra izay nangalariko. Jesosy zany mbola naka an'le feno. Efa vita ny délivrance, zay le tiako tenenina. Efa tsy mahazaka tsony Zakaios le fiainany taloha. Hozy izy Zakaios tsy zaka tsony ty. Fa naninona? Eniko mitambesatra ny alahelin'ny olona izay nangalako vola. Any anatin'ny fotsy miloaka mihoatra lavitra ny ny omby masika. Halleluja. Averiko, zay le izy. Averiko, sady tsy anao tsony no averiko. Tonga dia nitsangany Jesosy. Koropaka ny mpianatra. Toerana avikisana tsy hijanonan'ela zay nieritany zareo atao dia fa ny fahasoavanareo. Tsangany Jesosy. Tonga soma tsara ato amin'ny tokantrano ty zanaky Abraham ty ozy izy mifamonjena. Wow! Samba ny Zakaios ny tsiky
somaila niala teto tonga tratombadiky ny sofina ny tsikitsikiny satria maninona reno hoe misambany teo amin'ny fiainana izy ny maivamaivana satria niaona tamin'i Jesosy niaona tamin'ny fiainan'Andriamanitra tsy nikondane anazy ka io le hoe mifidiana fiainana io mifidiana ianao iaina oatra an'Andriamanitra tsy le oatra an'Andriamanitra hoe za Andriamanitra mila topoina tsy iny Andriamanitra mila iankofana tsy iny le izy dia lasa mivadika eto ianao tsy Kristy zany ianao raha vao miteny hoe Kristy dia to dia omboanay aleloia satria le vrai Kristy efa voaombo satria eto ambony tany tsony izy raha hiverina izy tsy hiverina manofo fa isony amin'ny rahamanlanitra hitsena amin'ny fiangonana ary ny fiangonana no ahita azy fa tsy hitanao any amina quartier iny izy iny dia mandehandeha iny dia zao dia tsisy mamaky baiboly dia amin'izay anao tsy minomino foana amen mamaky baiboly verenao amin'ny baiboly dia mivavao an'ny olona izay mety ho fantatrao na mety hoe mandalovan'izay sendrandrao an'izay fiainan'Andriamanitra ianao le miova manana réaction oatra an'Andriamanitra gentil oatra an'Andriamanitra tena akaikinao ianao ane tsara fanahy oatra an'Andriamanitra tsy miteniteny foana tsy oatra an'Andriamanitra hoe tsikitsiky lava oatra an'Andriamanitra hoe dia tenena izy ianao tsy mototra rehefa irahana iny avy amin'ny association ray aman-dreny mpaniraka iny teny teo iny tainy tompo ray aman-dreny mpaniraka mahereza ndraindraiky hoe ne fijinjana avy amin'izay nataontsika taloha hoe aleloia zay koa mbola tivotra anankiray hafa indray zay beba tsara fotsiny dia mety io aleloia rehefa niantso an'i Jesosy ny ray hoe Jesosy eny tompoko fotoana hidinanao zao tsy nanao an'izany sena tsy nanao an'izany Jesosy raha nanao an'izay sy to dia nikorotana ny tany satria godigodona be tonga dia tsunami teto ambony tany fa tsy nanao an'izay dikan'izay zay manaonao an'izay tonga eto aza manaonao an'izay tsony misy mpiara-manompo eto rehefa hoe se mijanona zoma fa tsy mandeha ralia maneke an'Andriamanitra tena hitanao amin'izay le fiainan'Andriamanitra zany tsy resaka io fa pratika ao an-trano miala eto zao mpianakavy miaina ny fiainan'Andriamanitra aoka tsisy tabataba zavatra re ao an-trano mba endry mijoroa tsara fatary zay tokony atao misy zavatra tsy azo atao misy zavatra azo atao misy foana zany amen manasanao hitsangana ame voninahitra ny tompontsika anatin'ny fandraisana zany no anton'ity fivoriana sy fotoanantsika androany ity ao vaofaony tananao dia ankasitrao Andriamanitra fa namangy antsika ny tompo nampatsiaro antsika ny amin'ny asaribidin'ny fiainana ny asaribidin'ny fiainana ny asaribidin'ny fiainana ary nisy foazany ao anatinao hitandrina ny amin'ny fafinaretana ny amin'ny resaka plaisir ny amin'ny plaisir ny nofo ny amin'ny plaisir n'izao fiainana izao sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony amin'ny asaribidin'ny fotoana androany maraina nampatsivanao anay fa misy safidy tsara mila raisinay makasika amin'ny fiainana sy ny fahafatesana ary efa napetraka eo amin'ny loha zany sotra Jesosy fa ianao le fiainana ary efa nifidy anay ianao dia misafidy zay ny anaiky an'izay fifidiananao zay entina eto anatrehanao tompo ireo tsy fifehezana plaisir rehetra izay manelingelina ny fitoeran'ny fiainana atao anatinay sy manakana ny masonay tsy ahita fa misy mandrakizay rapitso mba tsy ho tahaka n'ilay lehilahy-mpanan-karena raha tsy fanahy nandany ny fiainany tamin'ny fafinaretana ary tsy nanam-potoana ny manana ny mandrakizay ndreto zay Jesosy mametraka ny hoavinay mandrakizay sady eo an-tananao no hifoazany any anatinay antsafidy tsy hanaonao foana hitandrina ampiasa ny safidinay hatanjahany fanahinao avy ao anaty andavanay fakapanahy andavanay ny plaisir zay animba ny fiainam-panahinay tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto androany raha misy lavo na lavo matetika mety any andala piedina izy ka mbola matsapa hoe tsy vitany mihitsy mandresy an'le plaisir matoa eny tonga manambara ny fahamarinana ty marain'ity voninneto ny fanafahana voninneto ny fanasitrana ho an'izay mangetaheta ary zany nisaorana ianao Jesosy rehefa niaona tamin'ny Maria Magdalena ianao afaky Maria rehefa niaona tamin'ny Zakaiosy ianao afaky Zakaiosy rehefa miaona aminay ianao androany maraina
afak'izay amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. So nolazain'i Jesosy tia ny tenako izy izy nandray mofo izy niala izay namadiana azy, tia ny tenako izy izy izay nivakiana ho anareo. Zao ny atao fahatsiarovana. Fa raha misy mihinana ny nofoko sy misotro ny rako izy izy dia ao amin'ny fiainana mandrakizay ary za nangana azy amin'ny andro farany. Io fiainana io zany tonga dia rendez-vous any amin'ny farany. Maheno tsara ianao a. Io zany isaky miditra dia miconfirme foana ianao hoe any amin'ny farany. Hatramin'ny farany. Zay ny dikan'iny. Isaky mitelo misy farany. Ary farany tsara miaraka amin'Andriamanitra. Teo izy Jesosy azonao hohanina ny chocolat. Amen. Azonao hohanina ny zavatra rehetra. Izay nomeko anao ka azo hohanina ankoatra ny rà. Tsy mahazo mihinana boudin noir ianao. Dia zany zao tsy tokony hampakiva. Mihitsy ny tena matsiro. Misy hafa be dia be ao azo hohanina. Mba ino fotsiny ilay tsy azo hohanina. Fa izy Jesosy ny tenako no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Mahatsiarovan'i Jesosy amin'ny fonao manontolo ny anatinao any. Tenenao ny anatinao any eo Jesosy mifidy ny fiainana. Avereno hoe Jesosy eo misaotra anao andro amin'ny maraina. Nampatsiahivinao fa raha mbola velona dia misy antenaina. Manomboka andro amin'ny maraina dia mifidy ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora azy. Tio Jesosy rehefa nandray kapoaka nisy ranom-boaloboka izy izao nambarany hoe tia ny kapoaka amin'ny fisaorana raha ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloka ny maro. Teo Getsemane Jesosy rehefa nivavaka ao antsika. Nivavaka izy mba ho tanteraka ny asan'Andriamanitra amin'ny famonjena. Dia toy ny raha hono ny dinitra izay mivoaka tamin'ny vatany. Tsembo-dra. Rehefa tonga miaramila isambotra azy ka nikapoka azy sy nidaroka azy dia naratra izy. Rehefa nesona izy, rehefa nikapohana nampaoriana, nidiakapoka tamin'ny mihitsy ny aza. Izay prévu tao amin'ny programme famonjena dia natonga ny lamosiny sy ny vatany izay nikapohana ny voadra. Avy eo izy nesony ny miaramila romanina nasiany satroka tsilindray teo amin'ny lohany, voadra koa ny lohany. Ary farany indrindra rehefa teo amin'ny hazo fijaliana dia nilefonina teo amin'ny lanivony. Mivoaka ny rano sy rà izay manambara fa lany tanteraka ny rà rehefa manomboka rano no mivoaka. Izany hoe ilay ràny Jesosy io zany nilaniny teo a-Kalvari ho aho sy ho anao. Androany maraina manokana manonona amin'ny anaran'i Jesosy naviaiza ianao. Naviaiza ny fahalavona nisy ianao ka niverina ianao. Renao fa fahavalonao avinao mandrakizay ny fahafinaretana. Nefa misy fotoana mety tsy vitanao ny mandresy na manohatra izany, fa tonga ianao miaraka amin'ny neniny. Tonga ianao miaraka amin'ny fifonana manantona an' Jesosy ianao androany hoe Tompo, ay manimba ny hoaviko sy ny mandrakizay akeny tsy fifehezako ny fahafinaretana. Fona aminao fa tena tsy tiako izany fiainana izany. Te hiaina ny fiainanao lavitry ny fahotana, lavitry ny fanondranana sy ny fahalavona, lavitry ny fahadisoana ho anao ty fotoana andro amaraina ity, ary ananako fahasahiana sy fankahirezana anononako amin'ny anaran'i Jesosy fa voavela ny heloko ao. Misaora azy. Ampafantahinao dia mankasitrahan'Andriamanitra ny fonao manontolo. Isaory Jesosy fa mbola velona ianao. Isaory Jesosy fa omen'Andriamanitra anao ny fampianarana mba tonga anao tsy ho andevozy ny filana na ho andevozy ny fahafinaretana. Tena zanak'Andriamanitra authentika afaka ianao. Tena olom-baovao miaina fiainam-baovao tokoa ianao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana andro amaraina. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanafahana, misaotra ny amin'ny fanasitranana, misaotra ny amin'ny révélation. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masa sy manan-kira avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety anao vaovao ny mpanompon'Andriamanitra dia aorianan'izay anao fidiarana anankiroa tsika
dia apetraka ny tsotrano a dia mandeha miravintsika manao fanatitra inkeo anatin'izay fotoan'izay. Alleluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, miaraban'izay velonaina rehetrarehetra androany a. Lasofina eo akaikina hoe mbola misy azo antenaina hoe a dia aza miondrikondrika tsony. Amen. Fa afaka miondrika ianao maka ny fanatitra dia atolory izay tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Amen. Fotoanantsika tsy miova isan-kerinandro a, fotoanantsika latsinainy talata alarobia etsy amin'ny shoprite deuxième étage a, manomboka ny fitora maraina ho an'izay vaovao eto a, dia ampiatsahivina anao zany fa misy sekoly maimaipoana tsy andoavana écolage nefa azahoana le tena fiainana. Amen. Ny fampiatsahivana kely fotsiny satria fety de mera rapitso mbola isy vavaka ho an'ny reny rehetra dia tsika manana reny ombonana dia araky ny tenin'Andriamanitra hoe manajany raha isinyreny a dia lavandriainantsika misy fifandraisany amin'ny fiainantsika isan'andro zany fanajantsika nyreny aloha zany nresany eto fa hito indray ny ray dia araka ny tena mpanompon'Andriamanitra teo a ajanony a le hainao manjery tsy mety. Anisan'ny hainao manjery tsy mety ohatra ianao zatra mijery rafozatsarotiny dia rafozatsarotiny 1 dia vao dia miandry 2 dia aisany 3 mbola tsy mivoaka dia 3 dia zao anao mety miandry 4 tsy haiko firy izy zao na 5 fa tena nyreninao a tena nyreninao na ny rafozanao belle-mère fetiny koa rapitsy fa tsy hoe neny-mère ihany fa fety dia belle-mère koa zany dia tena raha ohatra ianao ka mbola somary mbola misy olana kely ohatra tena fotoana rapitso a hitondranao ambavaka nyreninao sy nyrenin'ny vadinao manomboka rapitso zany tsika eto tokony tsisy manana olana tsony zany hoe rafozana sy vinato zany tsisy an'izany fa ray aman-dreny sy zanaka dia araroto ny fotoana rapitso raha ohatra ka tena mbola tsy nanana ndana mifona makany na dia manana zay le hoe na dia manana marina renao dia ndana makany dia tena mifona satria ianao ny ray aman-dreniko a dia mifona fa tsy mety a le nataoko fa tsy hoe nenao tsy mety mihitsy fa zany hoe za mifona fa ataovy zay hiavananao amin'ny reninao a fetiny rapitso. Raha ohatra ka manana fahafahana anao eto mivoaka izy dia tena hoe inviteko anao a nandritry n'izay 20 taona tsy niona-tsika izay dia etiko mivoaka ianao a anontanio a rehefa avy eo aizy izy noentana fa za mahita hevitra atoroko anao zany a misy coin tsara be rapitso tsahavola eto zao dia efa misy toerana tsara be iafahanareo mianaka mifandamina tsara dia mivavaka alohan'ilay fotoana. Alleluia. fa tsy hoe maika hicommande dia eto ny fotoanantsika amin'ny zoma heriny a sabotsy ihany koa efa eto ny mpanompon'Andriamanitra araroto ny fotoana iarahanao amin'ny tompo a azahoanao an'le tena fiainana dia le fiainana be da be. Dao tsika hitsangana mivavaka ho an'ny fanatitra fa folo-karena ara sakrifisy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra anao zay tompo Andriamanitra tsara ianao a ary zay nataonao dia tsara avokoa dia entina ianao atrehanao a zany fahatsarany zany a zay nomenao anay anisan'izany ny fahafahana zay afaka natolotray ao anatin'ny fanatitra fa folo-karena ara sakrifisy atolotray ho anao tompo miaraka amin'ny fonay raha isy mba hoanitra kasitrahany zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Alleluia. Amen. Ndao tsika tehaka mafy a voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika mafy hoe alleluia. Alleluia. Ndao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy. Aseho an'i Jesosy indray ny fifalianao amin'izao fotoan'izao a ao anatin'ny fiderana. Alleluia. Raha tsika tehaka. Ja. Sy ataona dia averinareo. Ataovy ambony tanana Wayo 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 Andiamanitra Yana Tumpuni lanitra Andiamanitra Yana Bevuninahitra Bevuninahitra Masina yana
masina ianao, masina ianao, masina ianao. Jesosy tombotombo mpanjaka ny mpanjaka sady maro mpanomo izy lay verina ho afy sy oela itsara nafaka akazay vovela isehony amiraho anlanitra fiverena lay tina tokan'andriamanitra roa lela sabade mamana maranitra miavaka tsy faly famizanak'andriamanitra any mampiavaka fototry ny vavaka manafaka mamoaka anaty lavaka nalatsany andrany sy amy telopolo kapka JESOSI Jesosy izy ny mahavitaka izy Jesosy hainao ilanao azy manasanao ny tontilizana ny any afaofany amy lanitra ny tanatsika tompony lanitra Andriamanitra ianao, devony nahitra masinanao masina ianao, Jesosy n'Andriamanitra Jesosy n'Andriamanitra Jesosy n'Andriamanitra afatra mazava ho an'izay tsara fananany atsana any amin'ny hôpitaly Jesosy mahagaga tonga am'fana agnatona ny vokana zay mety apetraka aretina tsy sitrapanafoty sakafony fonao dia velao fivitosana fanetainana atsenda rapora ny masoko fafany tena mahonana azoady ka mirakila ny valy mavaka tonga tamo tenena tsy fananana tsy vola maranga fa zay ateraka ny fanahy efa kolazao amin'izao toko fatelo andiny sa tsy manekazina androany mbola ne mirakila na velona mandreny mare tsy vitako tsy natanana sakombe unakuraka wa Jesosy tompony lanitra lanitra ianao, devony nahitra masina ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao, afofany amlanitra tananao masina ianao. Famasinanao, yeah. Hey, hey. Why oh oh, 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 hallelujah, Jesosy n'Andriamanitra Jesosy n'Andriamanitra Jesosy n'Andriamanitra Jesosy n'Andriamanitra Andriamanitra ianao, tompony lanitra Andriamanitra ianao, devony nahitra masina ianao, Jesosy n'Andriamanitra masina ianao, Jesosy n'Andriamanitra masina ianao, Jesosy n'Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra ianao, tompony lanitra Andriamanitra ianao, devony nahitra masina ianao, Jesosy n'Andriamanitra masina ianao, Jesosy n'Andriamanitra masina ianao, Jesosy n'Andriamanitra masina ianao, urakuraka ho an'i Jesosy da ho irairaitsika Andriamanitra hey fiderany fiderana tsy misy fetrany mendrika azy fiankofana rehetra tolony azy irahirainay irahirainay ny Andriamanitra tsika lehilahy rehetrarehetra haleluya sy ny hosana mendrika ho azy amin'ny fiderana kompatanane mandihy miakavy miakavanane irahirainay irahirainay ny Andriamanitra tsika vehivavy rehetra fiderana
fiankofana rehetra toloirairanay Andriamanitra Halleluja 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 sy ny hosana mendrika ho azy ny fitoerana kompatanane mandry miakavina kavanane Irahiranay Andriamanitra Ufa wantanane Ftiavanane fenmanane Izana nambotra Izana tikolotra Izaro nunanurune Izaro numanutrune Asanato niratsy miatoe Aufa wantanana we Wan Jesus Ftiavanane fenmanane Jesus no ankalazaina Izaro no iraina Izaro no mamorone Izaro no manutrone Asanato niratsy miatoe Asanato niratsy miatoe Aufa wantana tige Ftiavanane fenmanane Isy tsy maintsy mitombo Zaho tsy maintsy miena Rena isan-karazany Milaza ny falembiazany Renareo anlazany Ewarsike Hoan'Andriamanitra miara-mikike Ewarsike Hoan'Andriamanitra miara-mikike Aufa wantanana we Ftiavanane fenmanane Filerana tsy misy fetra mendrika Fiankofana rehetra Irahiranay Andriamanitra Halleluja sy ny hosana mendrika ho azy ny fiderana kompatanane mandry miakavina kavanane Irahiranay Avetsika ny fiderana tsy misy fetra Fiderana tsy misy fetra mendrika Fiankofana rehetra tolory azy Irahiranay Andriamanitra Halleluja sy ny hosana mendrika ho azy ny fiderana kompatanane Tananao dia misaora mifonao ray manontolo fa niresaka taminao Andriamanitra andro maraina nanambara tao am-pony izy ary nozarainy sy niarana naitra antsika menakafy teto indray fahamarinany teny izay masina sy ambony indrindra satria izy ny manana ny teny farany fa natao ifehany io fafinaretana io zasy ianao ary efa ao anatinao ny fiainan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fandraisana ho an'i Jesosy sy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tamin'ity marain'ity fefa ao anatinao ny fiainan'Andriamanitra ankasitrahanay sy isaorana ianao tompo amin'ny anaran'i Jesosy ny teny mamy teny mpitiavana teny mpanairana teny mpanitsina ary teny mpananganana mba tonga anay tsy anao no foana tsy anao adaladala amin'ny androm-piainanay tsarovo indray ny tsiraray avy izay atrika weekend mety ao mbola hiasa
ao ny mety hianatra, ao ny mety andeha province, mety misy andraikitra, misy fivoriam-pianakaviana, na mety misy karakaranao atao ny amin'ny herinandro ho avy io, dia taio ny tsirairay avy tompo. Taio izy mba afaka aneo ilay fiainanao mandresy ny fafinaretan'izao fiainan'izao, fafinaretan'ny filana sy ny fafinaretan'ny nofo, izay nofo sy tena tsy anaraka ny any an-danitra fa ho avozonao tonga vaovao. Sotrany amin'ny fahatongavan-tsaina, sotrany amin'ny révélation apetraka ao tanatin'ny fanahinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy a, amen. Mangataka ny tsireny rehetra mba hipetraka, dia ny reny mba hitsangana, dia hivavaka ho andro zareo tsika. Ny maman zany no mitsangana. Ainjiro ny tanantsika ao amin'izay reny eo akaikinao. Ainjiro ny tananao dia hivavaka tsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ndreto a ny renim-pianakaviana izay manana ny fiainany, manana ny fiaretany, manana ny vesatra mety misy eo amin'ny tantarany, manana ny passéany izy sy ny parcourny. Androany koa izay dia manararaotra hivavaka ho azy ireo, satria raha pitsy no fotoana ahafahana miaraba ny fisian'ireny eo isam-piankonana, mba ho tahinao izy ireo, homenao hery sy tanjaka, homenao fahasalamana, fahendrena. Tsy mora no mitaiza ny zanaka sy ny zafikely, fa androany izay mino fa miaraka amin'ny fanampianao ary miaraka aminao ny zavatra rehetra dia azo atao. Tsy ny reny izay manatrika ety any mety ny mambavaka, fa ireo reny rehetra izay any amin'ny tokantrano mety tsy afaka nanatrika ny fivoriana, na mety manaraka ny direkta, mba ho tahinao tsirairay avy ny fahafenoa ny fahasoavanao, hameno voninahitra ao iseho, ny fitantananao mahatoky ho azo tsapaitanana. Ninona mety ho atsaina kely lalovany rafotsy rehetra izay manatrika eto tompo, miasa amikery, aoka hiaisotra mivesatra, aoka hisokatra ny lalana, aoka hivany ny olana, ary aoka tsy atsaina izy ireo ny amin'ny fiahina ny ankonana, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsofina rano sy tononona mandehany anareo reny izay manatrika eto sy izay mandre, fa olohanareo fa tsy rampony, tsy oron-javatsy eo ianareo. Apetraka Andriamanitra eo taninareo ny fahafenona afahanareo manefa ny faniriany fonareo ho amin'ny vady aman-janaka sy ny ankonana. Ho tahin'Andriamanitra nareo amin'ny hery tanjaka sy fahasalamana, tompo mbanareo ary ampitombo ny fiarahanao amin'Andriamanitra ianao, mba afahanao misitraka an'izany fanotroana an'izany. Tsofina rano ny fitombon'ny fiainam-bavaky ny maman rehetra izay manatrika eto, ny fitombon'ny famakina tenin'Andriamanitra, ny fiorenan'ny fanolora-tena, tononona ny fatateran'ny fanomponao ihany koa amareny ianao, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Namasa sy manankery avy Nazareta, amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy, manatsika rehetra hitsangana, raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tanjaka avy amin'ny fanamasina ao anatinao, anomenao fahatsapana mba tonga anao anapa-kevitra, hiotra, andresy, ary andany fafinaretan'ny nofo, ny fafinaretan'ny filana sy ny fafinaretan'izao fiainan'izao. Mahita fa hitondra fifaliana amin'Andriamanitra sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra, ny safidy tsara pijoroana manomboka amin'ity marain'ity, ho aseho anao sy homenao an'Andriamanitra, satria tian'Andriamanitra ianao mihoatra noho ny fafinaretan'izao fiainan'izao. Tononona aminaran'i Jesosy ny fataterahany teny tompo, hoe indro izao momba anao mandrakariva, mba raha-patonga ny fataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara ho anao ty journée ty, tsara ho anao ty week-end ty, tsara ho anao io semaine ho avy eo, fin de mai tsisy ohatr'izany, fin du mois de mai ho avy zao io, hiravoravo sy hifaly amin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona ny fahafenoana, ny fampahitana fity, ny fiasan'Andriamanitra mahatoky, mandehana fa hiatrika an'Andriamanitra sy ny fanatriany ary ny voninahiny ianao, dia mahita fa hotretrika ianao ho afa-po ary hovokisan'Andriamanitra zavatsoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Namasa sy manankery avy Nazareta, amen. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy. Alohan'ny hiravana, anao vavaka tsika ho an'ny asa any fianaratsoa amin'izao ora sy fotoana izao, misy séminaire any fiangonana zao marain'izao, ary misy séminaire spécial ho an'ny pasteur sy ny mpanompon'Andriamanitra ny toerana Rariva. Dia anao vavaka tsika hiombona hifandray amin'izay programme Jesosy zay, asanato ny tananao dia ataovy mivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, entinay teo anatrehanao ny fonay, ahita fiovana, andre vaovao tsara, vavolombelona fifoazam-panahy, vokatra mahagaga amin'ny fisehoanao amin'kery anatin'ny asa sy ny fotoana any fianaratsoa amin'izao ora sy fotoana izao, amin'ny fomba anao mpanomponao sy ny ekipa ary ny délégation ny rahanao no fidinao andehanao an'izay asa zay. Raha amin'ny anaran'i Jesosy, taio ny tanàna amin'ny fianaratsoa, taio séminaire androany eo amin'ny fiangonana izay manasa, ary ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay asaina ho amin'ny Rariva mba hifandray,
hifankahita amin'ny fiainanao amin'le vrai évangile authentique tianao hotoriana sy ho zaraina eto Madagasikara. Misaotra ray amin'ny anara mahery Jesosy Kristy Tompo ao koa tsara mandroso tsara miverina ny ekipa ho voninahitra ianaranao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy Tompo amen. Alleluia. Teneno akaikinao misafidiana fiainana hoe lavo mifafinaretan'izao fiainana zao hoe fa manana mandrakizay ianao. Avereny manana mandrakizay ianao. Avereny farany manana mandrakizay ianao. Dao tsika tiaka mafisara ho an'i Jesosy sarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo amen. Elana tsiny somary tara